356. Sady mihinana farilaka amonanao. Fa loatra fahinana farilaka hono izy tsy azonareo efa miteny sady ny zanako sady mitombo tsara no miamatsilo saina isan'andro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy olovain'ny taranaka faramadimy. Sotra farilaka. Farilaka mitombo ampifaliana. Misy ny tsirony vanille sy banane. Tonga indray ny collection vaovao gasy et stylé atolotry Aigle d'Or atsika. Novolavolain'ilay styliste feno talenta Sary Kara fanentana posika gasy tsara. Misy modely maro isafidianana vita amin'ny hoditra 100 isan-jato. Efa hitanao manerana ny magazay Aigle d'Or mahazatra anao. Ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar Aigle d'Or miaraka amiko isan'andro. Vaovao be! Andraminy Gino IC. Izay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny ampivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2,00 monja. Aina po bara amin'ny endriny vaovao fa manina arany tsara be. Lay goûter vita amin'ny vary misy chocolat be vitamine sy calcium maro fer. Mampatsiro synergie. Aina po bara vokarin'ny orinasa Nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie Robert. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good! Il y a des merveilles qui sont là. Mirabanao Ramsie. Mirama dia enao rery moa zany tsina manaraka anty cours du matin ity. Za rery ny tonga aloha Ramsie. Ary ho anareo le mijery sara rery aloha dia aleo zay takona aty zany satria dia mba matsiaro olona risa ihany koa zay zay takona ohatran'izao. Fa taiza foana aloha ianao fa elaela tsy hita nalahelo ny mpianatra rehetra. Ça dia tratran'ny problème d'inadaptation par rapport au climat qui change dia araka le teny natao anatin'ny Facebook hoe les bons vieux temps plus vieux que l'orage. Dia za moa efa misotro ronono zany fa ny orinasa no mitiry takana isainy boy zany hoe androany itsika dia anao ny pédagogie de l'écoute. Inona indray zany aloha Ramsie? Pédagogie de l'écoute dia ny hoe fahaizana miaino ary rehefa miaino anao tsy vitany hoe avelanao anatin'ny atoanao zavatra heno fa misy zany ny zavatra hodikodinao anatin'ny saina dia aveo averina avoaka resahana. Ave zany miditra ny hevitra avy ao amin'ny sofina, ave zany miditra ny mozika avy ao amin'ny sofina dia mikerikerika ao anatin'ny atodo izy dia mivoaka aty amin'ny vava. Miainga avy amin'ny bazika zany. Mialatsiny aminareo zay mety tsy mahazo resaka ataonay zany fa ny filgody ihany koa dia natao mba hampiakatra lentany reny kadradraka miparitaka amin'ny bozaka ireny. Mienanao zay Ramsie. Satria ny fampianarana dia mila atao ambonimbony ihany fa tsy hoe atao amin'izay lentany izay mitady zany satria manjary miparitaka amin'ny bozaka ohatran'ireny kadradraka. Dia ny capacité d'écoute zany ohatra hoe hira. Ny hira zany dia avy ao anatinao izy misy ny olona tena mahay mihira fa jamba satria tsy mampanino zany satria ny sofina ny atodo ary ny vavany miasa. Ohatra hoe Stevie Wonder. Fa sarotra be ny mpihira malaza hoe moa tsisy alozany tsy misy. Ohatra zany hira zany rehefa miaino ianao manao karaoké dia miaino ny mozika ianao dia ny sofinao iny. Dia rehefa iny sofinao ny mozikin'ny karaoké dia mankany anatin'ny atodoanao dia atambatrao amin'ny tononkira efa hainao tononkirany vola sonoro dia atambatrao miara mivoaka zany ny mozika mbola mandeha zay no sofinao sy ny vavanao mihira ny manirery malahelo dia rehefa mitambatra reny dia ozy ny olona mihira karaoké ianao. Ny karaoké no firana mora indrindra satria na diso ary ianao dia tsisy mitoraka voatabia zay mitsy. Dia rehefa miaraka ireo dia fantatrao tsara mipira karaoké fa misy fahatarana eo amin'ny 2 apahazatony eo na 3 apahazatony amin'ny mozika raha tena aingany ianao. Tena misy be mihitsy ny Ramsie. Fa misy kosa ny hoe tara roa segondra aty aoriny. Iza tsy miteny ny fomba fihirany Damas Bekoto tsy any amin'izay ny resaka zany satria reny efa avolenta fa izy mihitsy ny mihira aty aoriny any loloha. Dia izay ny atao hoe ny olona tena mahay mihira dia miaino ny zavatra irainy ihany koa na io avy amin'ny vavany fotsiny dia manampina sofina hila izy. So everiny sasany hoe style rika izy zany rehefa manampy sofina ndreka sofina roa ndray tapenana dia lasa tsy mahainina mihitsy ianao dia lasa mivalina tanteraka ny zavatra ataonao. Fa ny manampina sofina hilana dia manao retour interpersonnel zany hoe ny bafy le ety ambany zany rehefa manao karaoké dia mandefa ny mozika ary ny hiranao zany rehefa hirainao dia mandeha amin'ny micro dia mandeha amin'ny bafle dia henonao ihany koa dia henao no mitsara hoe miaraka tsara amin'ny mozika ve ny hira ataonao sa tsy maraka tsara dao rehefa zao maraka Ramsie. Zay hirany manirery malahelo ary tsika dia anetranonareo mihira manao feo voalohany.
raha tena te hianatra hira ny mpanao karaoke de mihira manao deuxième voix tsy misy manampy ahoana hoe deuxième voix zany ohatra zany mihira manirery malahelo anao de tonga de mihira rery anao fa manao hoe manirery malahelo lasa vetsovetso manimany vatina kamisento voadiodory fo mifankaty hitanao raha mihira rery anao zany ohatra zany ohatran'ny adala nefa deuxième voix ny manirery malahelo zay de ny capacité d'écoute zany de ny fahaizana mihaino amin'ny sofina mandefa ny zavatra ino anatin'ny atidoha de manambatra ny zavatra teneninao am'le mozika hainao anatin'ny atidohanao de mihira anao de miaraka am'le mozika hainao ery ambany ery indray de ny olona rehetra miara maheno aminao de ny feonao mihira miaraka am'le mozika le feo zany rehefa mitambatra iny ka marina dia mahay mihira anao zay raha ohatra ka mivalana zany zavatra zay de ny olona rehetra ihany koa de valany fa hainao ny tokony haheno voalohany an'izay indrindra ny atao hoe capacité de correction zany dia ny raccourcissement du triangle de passage du son ia malatsiny aminareo zay tsy mahino zany fa andalo mano sakafo dia ny rapidité du triangle du son zany amin'ny lalan'ny mozika mandeha misofina ka domaka dia mivava zay ary ny zavatra tena olana manko amin'io zany de ohatra hira acapella zao na omaly aly any tarika saraazaikatany kotsy ahoana indray le acapella reny miandry eny anao de tonga de manisy mozika ohatra ny any amin'ny chorale tany aloha maly ohatra zay zay anisan'ny hira atao ohatra zany zao rehefa mihira anao zany ka te ahihira dia toro hevitra ho an'ny rehetrarehetra fotsiny tonga de mihira irery anao dia première fois atao aloha tsy maninona de rehefa avy eo amizay manaova hira duo na trio de hira troisième fois ny ataonao ohatra zany zao zao anao exemple aminao ataoko irery ny besony Adriana Lamangako asy ohatra mihitsy niara aloha inona ny ataoko am'zany ataoko ohatrany misy olona maro be mihira ao anatin'ny lohako de sisy tokony ininona mihitsy ao tsy mieritreritra andreo olona ny azakazaka niditra teo mibozaka tany mamasina tamin'ny alady mihitsy ary tsy mieritreritra mihitsy ny setroka tamin'ny omaly zay nakendakenda mihitsy tsy mieritreritra ny olona maleriva mihitsy hoe avy kely ny olona fa tsy ampy zany fa nisy avana toerana sasany fa tonga de mihira ny Adriana Lamangako ny olona telo anatin'ny lohako de ohatran'izao ny beso Adriana Lamangako ry arivoko ry merina reto izao sy ny lokangako fa samy mbola tafaverina ny lokangana mboraiko ny toloko se fisaonana no mbola ra sy koanga taiko ya rabanity fiaona na tena mahainao raha sia zany ny atao hoe pédagogie de l'écoute manomboka any amin'ny miresaka fotsiny le izy fa ty amin'ny hira le izy no tena zava-dehibe ary ny fiainona ihany koa de ny fahafahanao manasaratsara ka ny hira anankiray ohatra ny hira ny tsembazafa sao hoe bobongolo lafty de rehefa mihira anao ka mihira enao irery zany de inona ny feo ataonao bobongolo lafty raha manao deuxième voix enao de ohatra ny adala eno eny vo ela loatra ilay fity ka manoatra Ibukadory vuela lumurina sati chisirivuta tavela bubukuli la fitia tena mahery angaty raha misety zay anka zany taloha zany nanao conservatoire fa conservatoire fa tahirizana ningena mba tsy asiso tena misotra mba tiako antaninanao ihany ahoana lera le cheval de bois loatra somary mikoro tamin'ny le cheval de bois indray zany dia ny disque 45 tours mihodina 570 dia le cheval de bois mihodina 570 fantatsika tsara ny pédagogie sy ny philosophie ny cheval de bois zany fakahita fitombetra fa tsy afaka mifampiasika amin'ny ankapobeny zany rehefa mihena anao de misy grisagrisy iny zany de manenko zay dia ny sofinao efa zatra ihany manavaka ny zavatra rehetra zany ka dia mampirisika anareo zany any trano any manaova hira anankiray hira farany zay mora ny atoroko anareo de hira mandritra ny lefy borosina trano ny fanasana lamba ny fandehanana amin'ny dosy de hira tsotra kely ny atao satria misy première voix deuxième voix troisième voix quatrième voix le hira fototra eto Madagasikara de le ry tandrazany Ambalala fatandremo ry tandrazany Ambalala le andininy anankiray miaraka amin'ny refrain anankiroa fotsiny fa tsy le tany Benin mazava tsara zay I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatam-batana vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay manay vahiny zay manasa olona alasinainy tarana lavilaka misy moasa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zilony fa tianareo foana nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Sartido. Mahasana ny tontolo mpiainanao. Orange. Vaovao be
andraminy Gino IC. Zay zava-pisotro manala hetaheta vita avy amin'ny dité natoraly. Aruna, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendez comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com. Miarabantsika rehetra aloha. Salama aby. Efa maray message tsara apitaiko amin'ny Ramose Razinavoro hoe tsara le sarotra ny mahazo azy kanefa de zay. Za aloha zany mombamomba ndreny ataony Ramose Razinavoro reny satria fantatritsika ihany fa lasa zatra omen-javamora isika. Ny ankapobeny ka aleo mba mifampianatra tahaka an'ireny satria rehefa mijery karaoke tokoa ka manao hiran'ny vola sonora manirery malahelo de manao deux voix le mpihira fa le deuxième voix matetika raha vao tsy tena ampy zany le traikefa ka le izy mantsy mihirany amin'ny karaoke ny tena tombony namaina tsy mahay de milay foana tsy koa tsy maninona io zay mihitsy satria raha veo afinaritra le mihira ny fitiavana manao karaoke inge te hoe ho mpihira kely mafinaritra mafinaritra tsy hoe tokony misy ambition andeha-karehaka tsia akory zay ny olana kely amin'ny fifananakira sasany reny ary fantatritsika tsara fa roa na telo amin'ireny zay efa fantatra fa mana-talenta ara statistika no lasa malaza rehefa aveo raha ny tokony zay mihitsy fotra hoe mikorokorana kely izy aloha zany any amin'ny karaktra de miarabantsika amizao 9 novambra izao 9 novambra sahady de tena efa 10 andro sahady le zay 10 andro mihitsy mivantana aloha zany ny fandarana amin'ny tian'io ity de afaka rahanareo amin'ny page Facebook ny RDJ 9:30 na amin'ny YouTube RDJ FM 96.6 de za zany ato de Godara dia i Antsa dia i Virus dia i Edmond dia Pandekama dia Pectoa dia Softidoa dia Dedesia dia aveo Bruno Mars dia aveo i Angèle dia zay matrake rehetrarehetra ao dia Orange koa tsy adinontsika manao foana fandarana Orange mba andefaso crédit kely anaovako be dimy za koa mba andefaso ny loha hevitra samihafa dia hororitina samihafa be dia be ny andro aloha efa mba mahafinaritra aloha ny andro misy orana kely mahafinaritra nisy avandra be tany amin'ny faritra tsimotsimo tany tsy maintsy ny toetrandro ny resaka mialoha aloha zany mihoatra amina taona 5 taona na 1 taona lasa izay aloha dia mba efa tsara iny jiririnjingany raha araka iny satria nisy fotoana tamin'ny 5 taona lasa fanombohan'ny volana desambra mihitsy vao nisy orana nisy ny raisiny neny aloha zany ny ao tokotany dia telo izay no mijalijaly ao voalohany indrindra dia ny palmier reny leo koko masombiky reny zany dia namay ny andro tsy nety nisy orana dia lasa feno ohatrany champignon fotsifotsy efa lasa nandeha nijery an'le fanafody ihany ra Nicolas faharoa ny paiso zay rehefa tena iresaka pépinière d'Antsirabe dia tsy nahy ny kolokolo angamba ka mety ny gourmand sasany aloha fa ny sasany mamokatra tsara ny sasany ny paiso makrela fa ny paiso makrela moa ohatra ny dadabe anay ny dadanay tany Ambatondrazaka dia rehefa tena masaka izy tsara ihany vokatra be le izy fa ny atsasa manilany somary misy an'izay champignon zay ihany koa satria variana tao anatin'ny fiainana ankapobeny hitanareo ihany reny vavalatsaka sy ny sirika atao amin'ny tsamanitra sy ny resaka kakaiamba ary ny 10 taona lili reny karakaran'ireny dia lasa tsy voajery ny paiso matoy dia tokony nasiana fanafody izy tamin'izy mbola vao natoy matoy manta fijereko ny voankazo moa zany misy matoy manta izy dia matoy masaka matoy manta dia le zay tsy hintsana intsony izy fa hitombo izy zany ho tsara raha ny fahitako ny voapaiso koa izay mety ho alefako anaty publication-ny ty voankazo sy ty voninkazo ihany dia tokony nanendaka voany maromaro ako tamin'izy vao natoy maitso dia nasiana fanafody bio manana fanafody bio ihany moa zany na dia le amin'ny lamosiny reny ary ny fanaovan'ny Nicolas anazy le misy réservoir dia anareo tsisy martaina any amin'ny tangorongorona eny dia le manimbanimba martaina anay aloha zany tsy dia tena ty paiso makrel ay tsy tia reny na dia avy any Tamatavy fa misy ihany fa efa lolo le izy vao lanin'le martaina fa le mihinana an'le manta manko izy ratsy ny tsirony aloha zany fa ny paiso makrel na izany ary mety fahalalako azy paiso fototra fanaovana grefy ngamby izy fa tsara tare mihitsy le izy ary nakasary moa zany mbola avokako ihany fa dia tena efa jato ngamba mivoniny amin'le fotony anankiray zany hoe rehefa tena nodiniako zany raha ivolana taoriana tsy nidinako tany satria tsy tafidina teny an-jaridaina mihitsy manafatrafitra Nicolas be loatra le voniny dia le orana tsy dia nisy miampy le bibikely tsy haiko fa tena mahagaga vao lahitra ny bala amin'ny fanadinoana ihany le bibikely manaikitra n'le paiso makrel zay ny momba an'iny dia ny zava-mananaina fahatelo nijalijaly tamin'le andro fa maly mbola tsy afaka izay le izy asa raha misy ohatranareo
ry havana de tenenetsy mangeraka ny tendako mangeraka ny tendako de za zany tao anatin'ny hafanandehibe aloha de misotro labiera ako lahady misotro labiera ataovy lesy ny feon'le meka de ataovy lesy ny feon'le meka manao ny feoan'ny de mangeraka ny tendako de omaly efa niomana teo mihitsy ry labiera tsy nisotroko satria misatra tsy mety ataonko zany inona le tsy mety mangeraka ny eto amin'ny tendako mangerangeraka ny eto amin'ny tratrako zay tsy mitarika akohaka fa mangeraka ny andro ohatra ny tsemboka lavo zany foana tsy haiko hoe maninona andro mafana ménopause ny lehilahy ngamba ménopause ngamba matoka an'izay bouffée de chaleur ny lehilahy tsemboka foana mba mandeha kely ery nanao trokosofara amin'ny herinandro sabotsy iny mivoaka eny atsemboana moa le jogosobola be mihitsy le izy de tsy hita hoe ahoana de somary avy nanerika ny andro aloha maly netinety ihany aloha satria mba mampafraifray mba mahazoazo mahavelovelombolo kely ny zavaboary le izy aloha fa nene tena avy be tany aminareo tsara kosa koa nindrisa oatra nitsetsana ngamba anao le izy aloha zany tombony amin'ny manodidina Antananarivo aloha tsy haiko ohatraizatraiza le izy dia mba mamahana ny atao hoe nampifreatika aloha le orana zay misy aloha ahafahan'ny rano any ambanin'ny tany eny mba mitsika satria na andria-tany na ikopa na mamamba mampalahelo mihitsy fa de ambony rano efa sisa hitazomanaina ho an'ny trondro ohatry nay moa zany tsy inona zany de nisy fotoana aloha zany jirama alefa kely ao anatin'ilay dobo ny rano jirama ampamotapotaka kely an'le izy aloha jerena tsy nety intsony aloha satria ny dobo angadiana de isorona ny fotaka de iny ny androana satria ho antsika rehetra zay mamboly na zavaboary na legioma na voninkazo tsy tsara ny manondraka ny voninkazo sy ny zavamaniry any an-jaridaina potager amin'ny rano-jirama tsy mety indray zao raha goatra rehefa tsisy ohatra hoe ny bozaka aloha zany tsy inona ahoana moa ny angalanao motera tenany tsy mety fa de tondrahana amin'iny ihany le izy de avy eo fafazana composta kely na terreau kely de mety ninay zao le fingonana aratsina le rano aratsina iny mbolona sabotsina mena eny goatra ny ezaka hoe anao ezaka sato atao satria sanahoana facture anareo teny tamin'ny volana oktobra tsy haiko aloha zao rehefa ihany tokony zéro tokony zéro amin'ny faritra ambato fotsiny moa zany trano nyizy iny de ny amin'ny ambato fotsiny iny tokony zéro zany satria tapatapaka foana koa tsy nandrehatra satria tam'le fotoana maho an'le olona tsy mandeha le jiro amrehatra jiro olona tsy ao eny ofana compteur ofana compteur fa arivo ariary eny eny tam'izay raha goatra fa aiza koa de izy jiro sanina arivo ariary fa ofana compteur ngamba ty fa ny izy le auto releving koa ngamba mety miantony tsara tarehy kosa le softile milahatra ire am'la ohatrany hoe brique de nangeraka iny de avelatsika any ny fangerah fa zady aloha fa misy ny jeu softy fa miresaka softy zay any tiano ity mampanao zany misy mampanao be be larisa iny moa zany de kopakopa-tana no any larisa zany ohatra ka tsy amin'ny forme salia de nangeraky iny mihinana pecto za zao de mitroka ravitsara kely any ako zao de nihinana tantely ray sotro miamaka mipedin ako tamin'ny maraina de manana siramamy gasy ao de ny lavakoroko nosorako baoma fosa tako mihinana tsy mihitsy raha vao mieritreritra n'le teny ambozaka lahy ta mamasina ndray de sirena indray de miverina indray le mangeraka eny resaka de sady miaravantsika rehetrarehetra mame voninahitra ary miarava tsy maty fo amanay salamy goty godara iantsa bandekama de miaravantsika ranga salamy mafinahitra ny fiainana zay zany le revio ny fiainana tsy lena ny orana omaly resaka le andro omaly aloha lena mihitsy fa tsy leny olo ty zara nivoaka teny ivelany ain'la ny fomba nambatondrazaka rehefa avy ny orana voalohany hoe tsy de tsara ratsy tsy de tsara fa tsia manalakanjo alahy de manao sorta kosa mahita amin'ny mpianakaviana de mitondra savony mihitsy dia mandro manao dosy amin'ny orana nisy horaisiny fa ny tany amin'ny faritra Ambatolampy moa zany nisy avandra de mikatsaka moa zany tena voa amle katsaka le vao maniry iny zany le mihina rehefa natsirabe iny de lasa simba le izy amin'iny satria fitako nangatsitsika misy aloha maraina le mba nisy an'le orana omaly ariva iny de mainamaina rehetra teto faingy ozy pepehana tsirabe zay faingy ny faravodilanitra dia mbola tsy tena goka ny masoandro fa nakasary ny masoandro de ny masoandro vao miposaka ambadiky ny tendrombohitra zany amin'iny ambohinambo iny averiny aminay de efa nanjelatra izy vao mipotra avy ambadiky ny tendrombohitra kosa aloha nangilatra menamena izy zany hoe efa nandavaka faravodilanitra ihany izy zany hoe efa niena ihany ny densité setroka fa mbola tazamy somary alaviry zany rivo anaty zavona aloha
mbola ohatra mpamsal ty Antananarivo mivoaka avy ao rehefa jerena any Ambotrimanjaka. Zany hoe mbola raha androany raha mbola mba misy de mandrarandraraka eo ina moa zany fa de mandena an'le tendrombohitra sy mandena an'le resaka setroka samihafa manko le izy ange de mahasalama kokoa satria somary ohatry ny nanilanilana tsy fahasalaman'le andro mihitsy mahazo anazy artificial visa natural le mal natural kosa fo misy kotroka koa izy naturaly tany fianaratsony lasa misy fisaorana be de be ndray tany fianaratsony artificial ary tena orana be mahavariana mihitsy masirasira zany izy manilanilana nisy faritra zany a zara fa nisy de nisy antonontoniny de nisy tena avy be farak'izay zokiny fa 67 tena avy tao be filokony tonga de le fahavoazana glady be amin'izy io le rano rangahy tena tonga de loalikany foana fa izy aloha vetivety de lasa fa tonga de iny le fako le naritsika nandritra ny maitany le ao anaty tatatra de tsy afaka hoe fa aiza misy élémera enao manao an'le zoko misy élémera neny ro blouson ariny zareo anaty tatatra mihina raha omena anao rehefa tsy tianao fa iny de arino anaty tatatra lemera blouson ariny zareo anaty tatatra olona mandeha amin'iny elakelatranona endavanga tsy nany iny de blouson veo de arina ato anaty tatatra le izy ngamba mety voentaka de le blouson fantatra ny tompony zany de le sorona ny tany posa de atsipy marena mangiran-draty zay ny nandalo blouson am'lay benga am'le 10 kilô dadabe sara reny afaka alaina voentaka zany misy an'le olona voentaka teny amin'ny arkady iny le atsipy ny olona teny amin'ny arkady mbola vakitsika rehefa vera tsisy naka eny ho hita eo ihany ny boîte plastique amin'ny ora de fato amin'ny de mena rehefa avy eo zay ny momba ny toetrandro mangeraka ako zany tsy za rery moa ny vofa ny ankizy raha misy tena hoe voangripa be mihitsy am'le andro tsy taze rivotra andiovana an'le izy le tia ny dokotera moa elefanty teneniko teto tamin'ny afako omaly angamba nisa omaly le omaly ka hoe lasa be de be ny ankizy marary tratra sy ny olona marefirefy zany tsy maro sepisepitra kely tsy mahazo aina izay zany le izy fa mahafinaritra aloha tamin'ny alina nangatsiatsika zay avambony rakitra dra zany tamin'iny alala ty zany nisy moka telo any roa matoko talohan'ny sasakalina de ny ray teo tamin'ny ray teo voatratra koa daza be le ty zany nefa Italia manao barazy daza be le an'iny angeony ka hoe aina to hoe somaroroka kera ragoty somaroroka le voalohany de miteny hoe somaroroka mihitsy fa nidikany somaroroka ndray moa zany mbola antaniko iny nidikany io fa ny mivoaka amin'ny orana somaroroka foana soa maroroka tahaka ny hoe zavaboary rehetra zany fa fomba nabatana zaka zay ny fantatro aloha ny faly ary lesy faly zanaky ny direkterany tsatateraka eo amin'le hitan'ilay zany le gotera le tsy tonga aty ambany fa le goka ery ambony ery eo mihitsy le ry miaraka savony mandromandro am'le izy fikafika larisa ty fikafika larisa rehefa le orana voalohany amin'ny volana oktobra iny de manao lena na somary mandro de namakaizy ianao mandritry ny taona iny tsy miofaka mihitsy ny hoditra zany averiko na mandritry ny taona tsy ho lena mihitsy ianao natratrariva fa za aloha tamin'ny omaly tena hoe nanao lena be teo velany fa nijery fotsiny voaka ako hoe io le orana aloha kosa aloha fa vazovazy ray dalana fa ny alika ny nampalelo omaly satria isaky ny mikotroka le izy zany de tokony ao an-trano le rono mipetraka nefa le rono efa tsy mipetraka ao an-trano fa manana trano manokana de te hiditra le rono zany de le rono ny probleman'izy mihitra ny anankiroa zany ny piperaka ny tia matahotra le kotroka kosa izy aloha zany matahotra mihitsy ny alika tamin'ny atao hoe fandevenana ny biry moa zany fa tsy afaka mihitsy moa de atao aloha ny tsy hipiresaka ampitiavana aloha zany satria no ny asa manandraikitra samihafa sy ny fotoana sy ny geografia de tsy afaka nandam-potoana mihitsy fa mety isy any angamba ny fotoana aloha satria ny artista mihinao fa nisy ny aran'ny rona aloha zany amin'ny famangina sy ny famoahana sy ohatrany satria natao omaly ny fanaterana ny biry teny Andramasina Avaradrano de mirary soa any an-dafo moa de ny zany Andramasina misy karazany roa misy betsaka misy ka de ny any an-dafo moa amin'ny alahady zao misy ny fitopivavahana fiombonam-po amin'ny fialan-tsasatra ny fanahany mandeha ihany zany resaka zany moa de ampitaina ihany moa zay ny amin'ny biry mbola betsaka no tohizy raha momba ny ara-javakaty momba zay omaly ako ny resaka le hoe WOT na ny hoe World of Tech le natao tetsy amin'ny IFM tamin'ny asabotsy tolakandro ho resahako lavalava rehefa avy eo angamba fa omena fotsiny ny sasiny aloha zany ny World of Tech dia nomaniny zareo amin'ny W3D le WOT World of Tech io zany rehefa tena nijerena ny zavanitranga sy ny fitrangan'le fifaninanana de hoe tsika navarina miazakazaka eny ambozaka aza tsika navarina miadrevitra ary miloalika alika tsika varina miresaka ampondra sy oatra zany mbola misy ny zavatra avolenta zay tena ain'ny gasy anaovana fifanana ny World of Tech de ity ny resaka fanaovana sary
ny resaka fanaovana 3D, ny resaka fanaovana 2D, ny fanaovana animation ohatran'ireny hoe dessin animé reny, ary ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta ny internet rehetra amin'ny application samihafa sy ny teknôlôjia ardana soft ampiasaina hoentina manao zavatra aseho, dokam-barotra, klipy, soratra, afisy sy ny sisa. De nampanao fifaninanana ry W3D zay orinasa ary Akorondrano Ria, dia WOT nataony anarana ary andiany voalohany io. Dia nanatrika ny fanolorana loka tamin'izany moa ary ny zavatra tena nahafinaritra dia zao be ny mpifaninana tao anatin'ilay fifaninanana. Eo zany ilay mpanentana dia tonga dia miteny mihitsy hoe ato ny resaka avolenta manakolo manaiky azafady kely ange tena tsy manofy ianareo ka azo atao tsara ny mametraka ny popin-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty loto mankarary. Afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny fotodrafitrasy. Ry namana manana fahasembanana sy ianareo vehivavy takio ny zonareo isitraka rano fisotro madio, kabinety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo. Ry manam-pahefana isan-tsokatsiny andraikitrao ny mametraka paikady sy tetibola ahafahan'ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy indrindra ireo bevoka isitraka rano fisotro madio, kabinety mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batana. Les idées ont besoin d'énergie pour grandir. C'est pourquoi Total Energy lance le challenge Start-upper de l'année. Tentez de gagner une dotation financière, une visibilité médiatique et un accompagnement personnalisé pour votre projet. Un jury local récompensera le meilleur projet de création d'entreprise, la meilleure start-up de moins de 3 ans et la meilleure entrepreneuse. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses dans votre pays? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergy.com. Salut l'ami! À me voir comme ça, on pourrait croire que je suis un pro de la construction. Pourtant, je n'y connaissais pas grand-chose. Mais en passant chez Sanifaire, j'ai été si bien conseillé que j'ai l'impression d'être devenu un vrai pro. Plus besoin de chercher ailleurs. Chez Sanifaire, le choix est vaste et nos produits sont tellement diversifiés. Pas toujours évident de choisir le produit le mieux adapté à ses projets de construction ou de rénovation. C'est pourquoi nos vendeurs métiers sont là pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre projet et quel que soit votre budget, que vous soyez professionnel ou particulier. Venez chez Sanifaire, nous avons un vrai savoir-faire. Commandez aussi sur www.sanifaire.mg. Sanifaire, le meilleur. Et les prix augmentent tout le temps. Mais où est-ce qu'on peut encore trouver des prix bas en ce moment? Kibo vous ouvre ses portes avec des prix hyper bas toute l'année. Particulier, Kibo. Professionnel, Kibo. Revendeur, Kibo. Vos courses au quotidien, trouvez-les chez Kibo. Plusieurs marques disponibles avec des milliers d'articles au choix. Vous ne pouvez pas venir chez Kibo? Kibo peut venir à vous. Commandez en ligne sur www.kibo.mg et Kibo s'occupe de la livraison. Kibo, Mourarano Larbi, près de Sanifaire. Soyez malins, les mêmes courses à prix plus bas. Kibo, je gagne gros. Mampiasa serviette de table Safety dia avakany tontolo andronao rehefa le andeha sakafo iny na koa hitsangatsangana miaraka amin'ny fianakaviana na ny namana afaka entinao n'aiza n'aiza sady matevina tsara mora ampiasaina. Serviette de table Safety efa hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao na any amin'ny grande surface. Serviette de table Safety tena mankafy tena Safety des lames. J'ai 15 secondes pour vous dire comment acheter, vendre, livrer vos produits facilement, se faire livrer à Tana ou en province. C'est bientôt Noël, un vide-dressing ou un vide-grenier s'impose. Mieux encore, votre boutique en ligne super visible par tous. Aruna, téléchargeable sur Google Play, achetez et vendez comme jamais auparavant. Matsilo isanandro vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakara malagasy
vaovao gasy stylé atolotry Aigle d'Or atsika. Volavolan'ilay styliste feno talenta sarika raha fanentana posika gasigasy tsara misy modely maro isafidianana vita amin'ny hoditra zato isanjato efa hitanao manerana ny magazay Aigle d'Or mazatra anao ary ao tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or miaraka amiko isanandro. Ny 17 ka hatramin'ny 4 novambra manasanao hitsidika ny destockage lehibe izay ahitanao fihenam-bidy hatramin'ny 10% isanjato. Ho hitanao ao meuble, télé, frigo, bouilloire ary entana maro hafa ihany koa. Aza adino ary destockage lehibe any amin'ny centre commercial Yarivo Andranomena enceinte Leader Price ampitany ambasadan'ny États-Unis ny 17 ka hatramin'ny 4 novambra manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva. Cubana fresh. Kubai, be utkay, meto andit. Kubai, di mo zabadyary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo ko ny hafa. Fotoana izao ijerena Novegas ao am-boky Canal Plus. Lero! Efa misokatra ny toerana fanaovana vaksiny miaro amin'ny coronavirus. Manova vaksiny amin'ny toerana akaiky anao indrindra na antsoiny 910. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Amin'ny valora katrika izao eto amin'ny RDJ 9:10 tempoka 4 tonga andreo mantsara indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Klasy Togovavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ny 9 novambra 2020 ity. Eo amin'ny vaovaoan'ny angovo no ndeha anomboantsika ny fampahalalam-baovao ny fampivoarana ny sehatry ny angovo no antoko ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny fahari-piainan'ny mponina. Ny tetikasa Saofika Notoby mpamokatra herinaratra goavana indrindra eto Madagasikara izay amokatra hatrany amin'ny 2.20 megawatt ary azo hitarina hatrany amin'ny 300 megawatt. Vita omaly teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny fitondrana malagasy sy ny neo. Eo amin'ny pejiny politika ny asa ataonao no hitsarananao hoy ny gouvernoura Nanalamanga omaly namaly ireo mpanao politika mpanohitra izay nidinika sy niatrika ny fikonan-doha tetsy amin'ny Carleton ny asabotsy teo. Tsara ny fampihavanana saingy tsy natao hitadavana seza izany. Tsy nitsitsitsy fitenenana ny gouvernoura Nanalamanga omaly namaly ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa mila mifona amin'ny vahoaka ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana manoloana n'ireo zava-dratsy izay nambarany fa nataony teto amin'ny firenena. Eo amin'ny resaka sosial-bahoaka manodidina ny resaka fitokonana mila miala ireo tale generaly sy ireo tale maromaro ao amin'ny LNTPP izay vao hiverina andray ny asa izay hoy ireo mpiasa ao anivon'ny LNTPP izay niditra tao anatin'ny fitokonana. Nanomboka omaly dia natsahatra izy ireo tanteraka ny fitsirihana ireo tetikasan'ny filohany amin'ny faritra ratsy mivaly ny fitakiana izay angatan'izy ireo dia ny fanalana ireo tale maromaro ao amin'izany orinasa LNTPP izany. Eo amin'izay resaka sosialy izay hatrany vita tany Antsirabe ny 20 novambra teo ny fifanaovan-tsony teo amin'ny CNAPS sy ny ministera ny aty tany ary ny fitsinjaram-pahefana. Ny tanjona tamin'izao fiara-miasa izao moa dia anatsarana ny fahafahamanao ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana manoloana ny fampandrosoana any Madagasikara fa indrindra ihany koa ny fanampiana azy ireo amany olana amin'ny fidirana sy ny fandoavana ny latsakemoka eo anivon'ny CNAPS. Manodidina ny toetrandro na dia ny latsaka aza ny orana omaly dia tsy ampiova sy tsy ampiena ny mety fisian'ny hafanambe
amin'ity herinandro ity zany hoy ny teo anivo ny mpampafantatra ny toetrandro satria dia mety hatratratra any amin'ny 1.7 degré ny hafanana amin'ity herinandro ity hoy hatrany izy ireo. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena totosa avokoa ny lalao ampavalon-dalana rehetra ho an'ny fedinina ny tompon-daka ny Madagasikara ho an'ny taranja baolina lavalava na ny dopel top 20 tetsy amin'ny kianjany Maky Andotam-penaka ny alahady teo. Efa hiditra amin'ny lalao ampaefadalana zany manomboka amin'ny herinandro iny raha tsy misy ny fiovanana eo anivony zany malagasy rugby izany amin'ity fedinina ny tompon-daka ny Madagasikara ity. Baolina kitra niraisin'ny federasiona malagasy andraikitra tanteraka ny manamarina fa dia positif ireo tanzanianina 7 tao aorian'ny valin'ny fitaliana natao azy ireo ary izany rehetra izany dia faritan'ny lalàna ny FIFA ka alefan'izy ireo any anivon'ny FIFA ny mahakasika ireto valin'ny fitaliana ireto manoloana ny vavabe nataon'ny mpanazatra an'ny ekipa pirenena tanzaniana tao aorian'ny lalao ny alahady lasa teo. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ity. Fampahalalam-baovao izay niarahana sy Antsa Vitus nanomana mametaka ny mandra-piresaka saingy kosa miantso antsika hatrany androitsy tapaka ny RDJ 9:40 sy ny fandaharana rivotra. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara koto mamonjy. Raha nanonina ny diran'ny rivotra. Rivotra masiso tompoko lahy sy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Ny manahirana amin'ny fiainana dia misy olona angambany tsy manaraka zavatra mihitsy. Tena tsy manaraka iny minina mihitsy dia tsy mihaino mihitsy angambany dia endratendratra ka satria mba misy hoe mba manaraka zavatra rehefa lasatra ny voalohany mba manaraka aloha dia izay vao miteny. Ohatra ny zao mahavariana ohatra ny atao amin'ny Facebook ohatra atao Facebook zao misy manao mpandekamma teo koa lesy mba teneny lesy tenena zao tsika fotsiny ampandekama tamin'le vaovaonao teo atao Facebook zao misy ohatra zao le atao Facebook zao dia misy hoe essuie-tout sauve-ty ohatra essuie-ty sauve-tout dia toto hoe 10 000 ariary ohatra ny vidiny dia tsy soratan'le olona ao aloha avoaka misy vidéo an'izay essuie-tout 20 000 ariary 10 000 ariary mbola misy manontany any eto ambany ohatrinona ny prix ohatrinona prix fa avoaka dia ohatr'ohatr'izay misy vidéo ka zany avoay le tsy avoay vidéo le tsy misy mantahiry ke zany ny mahafinaritra ino any dia mahagaga zomaiko nge le kadradraka miparitaka tamin'ny bozaka ma zay matatsy fampisehoana koa dia aizy ty raha koa tena tefa ny avao anaty afisy aza manefa saina lavitra lesy polisy anizafaky sahatra mba misy tena sérieux fitenin'ny olona mihitsy zany rehefa tena zavatra tena mahakamaso fa tena tokony azavatra izy hoe fona nama mampatsiavy vetivety atsika mpiaino aloha zay aveo fa isy ny lalao softy amin'ny valora sasany zava-dehibe zany zava-dehibe zany masava ho azy asona araleva ve na eny vaovao teo araleva ohatra manao maillot-na vehivavy misy ny zavatra efa lasa na eny vaovao teo raleva ohatra hoe tendrom-bohatra roa zany ty le eto raha no vaovao raleva komisa be ny teo e sarkasme zay raha nga amin'ny sarkasme ny antony dia zao le sariny sakany sarima be nareo sarangamba mialatsy mandefa saina lavitra fa mahavariana ny eo ato amin'ity Facebook ty le zavatra publication hainareo ny atao hoe tamma efa siny prix dia mbola manontany any ianao ambany hoe voatrinona le izy ndo reo filgod kely hainareo ny atao hoe tamma barazy hainareo zany ny atao hoe barazy manao barazy hoa Italie sy Portugal fa lozy tena le Italie kosa aloha mampalelikely azy zany ho antsika rehetra zay nandeha teny mibozaka tamin'ny alahady ho antsika malagasy manoana barea ho antsika malagasy manoana baolina kitra sy ny sisa dia jereo ny ohatra ny Italia i Portugal
de jereo ny mbola aiai mipetraka amin'ny ekipa sasany tahaka ny RD Congo zay sa RD Congo efa tapaka ny lohany Rapandekamo efa tapaka ny lohany RD Congo mbola miandry ny fanapa-kevitra za aloha ampiavana sy apatsorana ny teneniko aleoko tsy disqualifiena zany RD Congo za teny zavatra a priori hoe ao aorianany lalao rehetra efa vita en l'espèce ny radanoara vita zay zavatra natao nisy commissaire aux jeux nge nisy arbitre nisy officiel nge de tokony miara anatin'ny endratra ny endratra raha ny tokony izy hoe zany sy tokony Madagasikara mihitsy ny lasa mandeha manao an'le barazin'ny éliminatoire satria zao jereo zao le penalty le tiany ina favoazan'ny Congo RDC zay ny zavatra nisy zany Hector Cooper l'izy i dusu hier i Bandekamo tapina ny favoazany Zala zany de zao hoe nisy erreur technique be zany ny remplacement zany fomba fanoloana mpilalao zany niotra nona nefa solon'ny Zala raha tokony ho izy ahoana moa tsy tokony ahitana an'izany eo indrindritsika zao raha ny tokony ho izy adalany commissaire ny adalany commissaire de tsy akilany inona ary reny miparitaka eny voaporofo zany misy fotoana nge ohatra ny efatra ny anina tao aorianan'le Covid iny de le izy efa niotra niotra ny efatra ve misy règlement samihafa isan-karazany izy navoaka fampalalam-baovao vahiny moa zany hoe 10 ny tokony remplacement mandeha enina ny nataondra le rony zay nagaga ihany fa inona le tiany ala no mijery le misy zavatra ngoza loatra zany zany erreur zany ohatra fa azo considère Bandekamo ohatrany hoe en 3 sessions de 2-1-1 raha ohatra maximum na remplacement zany de inefatra napiditra remplacement izy fa nanaiky ny teto amin'ny table ka mihitsy le izy ohatra lasa saina be hoe tokony tsy manao coupe du monde koa zany le ao amin'ny table de ny faharoa voaporofo zany fa tsy penalty lay penalty raha izany kosa avoaka ny vidéo raha izany non fa tsy tokony penalty lay baolina zany le tonga de le quatre manao kanina mihitsy tsika raha izany satria tsika tratra fa raha ohatra tsika naresy ene zany raha naresy foana satria miandry aloha raha naresy foana tsika mety tafa ihany ohatra de avoaka hatramin'ireny le tsy mahita ao amin'ny RNM reny ohatra izy de mba mifony za zao mifona rehefa aveo tsy maintsy mandeha amin'ny valo sasany tonga mihitsy io tsy maintsy mifona rehefa aveo de omena kely le resaka le hoe vokatry ny baolina éliminatoire any Europa ahafahantsika mandinika hoe ohatra Cameroun tsy tafakatra mandeha manao coupe du monde nefa tena mahafinaritra ny misy an'izany satria i Côte d'Ivoire no lasa zany amin'le resaka barrage eo ny zavatra manjoany RD Congo raha ny tokony ho izy raha RD Congo zany voasazy de Benin zany no miakatra eo satria tonga de miverina am'le pointe eo aloha zany miala fotsiny zany iny de le faharoa ao anatin'ny match rehetra natao i Portugal sy Italie de Suède sy Russie i Portugal sy Italie kokoa raha diniatsika hoe Italia championne d'Europe tamin'ny Euro farany teo zay tsy tafakatra avy hatrany amin'ny coupe du monde fa manao barrage ny système en barrage de izao misy tirage atao de misy an'le big four reny de na misy reny big any dia misy demi-finale finale le barrage fa tsy aller retour en Europe io dia mihidy ny tery indrindra amin'ireo italianina am'izao satria ny italianina de efa tsy nanao coupe du monde 2018 tany Russie ny italianina nefa champion d'Europe rehefa aveo rehefa jerena ny baolina nataony Italie niona tamin'ny Irlande du Nord tamin'ny malefaka malekamba izy iny de mahay sady tsara ny baolina ny Chiesa baolina ny Insigne Immobile tena totota fa ratsy vitany ary rehefa saika resy ny Irlande mihitsy azy lasa le barrage moa zany azavaina tsara ho antsika rehetra amin'ny groupe Europe dia ny voalohany tonga de lasa manao coupe du monde de ny faharoa manao barrage ireto avy ny manao barrage aloha ny fantako maly Portugal, Italia, Suède, Russia, Pologne, Macédoine, Écosse ny manao barrage amin'ny Afrika de efa namena tamin'ny omaly iny de mandinika tsika hoe miezaka ihany isika mba ho itoy ny ezaka Eric Rabe nasandratra moa zany de efa miteny hoe za ozy izy te hanohy fa ny manahira anao izy anatina fepetra samihafa sy ny sisa ho hitatsika eo ihany satria sarotra ihany kosa aloha ny hoe andeha hanao conférence de presse izy de tena iny ary le tena blême
de manahirana koa le zao manko nitositosika ty ambadika sy ny sisa tsy aitsika tsika zany tsy malala ny daka tsy hita maso any ambadika any nareo efa nahita penalty natao daka tsy hita maso asena mikipy le gôl ary nareo efa nanao zay tsy mikipy tsy meko taloha ary nareo nanao efa nanao zay mahafaty gôl taloha mahafaty gôl fa manina ty le gôl fa nga le gôl mahafinaritra misy kelatiko tam'y le gôl ny ratsika ratsy ny gôl de ampisainy de toy izay ny amin'ny resaka baolina aloha de mbola any amin'ny volana marsa vao atao io barrage any Europe io de mbola any amin'ny farany taona 2022 vao atao le coupe du monde le any Qatar de tena mampalahelo zany Italie manapatonga ny fotoana io Cristiano Ronaldo kosa zay milalao amin'ny Manchester United zay mbola any akibony filarana ny Angleterre sorena koa zao le ry satria tsy tafakatra manao coupe du monde avy hatrany koa Portugal fanao barrage le match farany anefa tadidinareo any ny baolina matiny Bulgarie naona tamin'ny Frantsa tamin'ny 93 misy fanampina fampalalam-baovao zany zay tiako sarany rehetra ihany fa dia misy sekoly CEG any Morondava any tsy maintsy nakatona ihany koa noho ny fiparitahan'ny valanaretana coronavirus amin'izao fotoana ary dia tsy maintsy niditra tamin'ny fanakatonana ihany miaraba salama honora coronavirus makasika an'izay ady amin'ny coronavirus zay ary dia amin'izao fotoana izao any any Morondava dia tsy maintsy miverina ny fampiarana ny lalàna hoe tsy maintsy manao arovava sy aroorona zany tsy maintsy manao masaka daholo zany manomboka izao tsy maintsy manao masaka hoa rehefa nohany manao masaka manao masaka hoa ny mponina any Morondava any ao Antsirabe ihany koa dia efa ahitana trangana-retana coronavirus zay nambaran'ny mpitsabo aloha araka ny loharan'ny fa ohatry ny hafahafa ihany ny fitrangan'ilay izy zany zany rehetra izany dia fivoaran'ny toedrara mahakasika an'ity coronavirus ity fa za zany dia manentana foana hoe mitandrema dia mailo fa mamolo official kely hoe folo no vo zao any zay aloha ny official folo ny any Antsirabe dia folo ny any Morondava zay zany hoe raha atao fatreo zany dia faminy loharano vaovao misy hoe miakatra telopolo zay natonga ny RD Congo fa hitanao fa l'official plus misy fantanina kely zany raha 2-0 le zany dia 10-0 zany misy publication andreo zay somary imbonako hevitra zavatra resan'le riato zao misy raha matoa tsaratsara tare ty miteny eto dia ohatra ny teny anga io raha matoa io hoe aiza kory zay may be de be io tamin'ny alina io karinama mifona koa io ny tiako tenenao anatin'ny resaka tahakan'io dia izao tanja be ange le miresaka an'le hoe zay zay may eo ny may na ohatra ny kianja mamasina fotsy tsy may moiny zany raha ohatra raha misy zavatra may dia amin'ny heritaona mbola may matoa io setroka io zany mbola tsy vaky jamala ny resaka rano latsaka maly riva mafy ny manjo noho izany fialana zigla kosa amiko no fitenenana hoe aiza kory zay may be de be eo tena may be de be raha na ray fotsiny ara-sisa may akarafantsika mahiny roa mandalaka nareo dia eny jereva ifotony zavatra mampalahelo foana zany satria manko le fanazavana atao satria hitako io tamin'ny alina mampalahelo fa tsy mampalahelo fa le lelako mosy maro fa izy le nanao rainy lovo manko zany izy le fanazavana lovo izy hoe Facebook manko no izy le izy ohatry dispopina loatra izy amin'ny Facebook le hoe resaka hoe dortamitsisisa satria ohatran'izay le fanazavana le raha matoa le resandra côté iny hoe diso ohatran'ny popina loatra le izy izy amin'ny Facebook dia ohatran'ny lasa hoe betabe le hoe ny tanety may popio be amin'ny Facebook fa may Madagasikara le tary amin'le Analamanga park ane ohatra zao efa may 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 fangahy le izy rehefa may eraky ny tanàna mampalahelo le izy araka teny côté rehefa mampalahelo foana le izy zany koa ne le amin'ny anina zao nandasy PR zao efa saiky ny atsasany le izy mihitsy may le fako ny andralanitra zao may neny rayo lumahu mampalahelo foana na rayo lumahu ary amina le endriny dia azavainy tsara fa dalo zany mandeha misitrika ao anatin'le ala dia doraleola le ala anisany zany zay ray ao anatin'ny roapolo fa ny miteny kosa satria ty le fehezanteny ato anatin'le publication hoe niteny zany le tompona ndraikitra hoe aiza kory zay may be de be eo ndao rangah iaraka aminay aingy raha zao
ndo iangeraka aminay zao Mandeha mandeha helicoptère. helicoptère nareo miantoka Azafady maka amin'izay letsy ny fivanianany fonako ny fivanianany lay frantsay antsoina hoe pesquet tany an-danitra dia nampiseho sary be dia be ohatry ny paisy makrel paisy makrel les commentaires hitanao les commentaires fanahita sara hoe Madagasikara mirehitra le izy ka mirehitra Madagasikara marina ngendriko manahoana zareo any mbola salama tsara veo ny Andriamanitra zay no manao antso avo amin'ny raha matovainala mihitsy zay tompona ndraikitry ny environnement aleo atre aefa mihitsy ny zavatra mitranga rehetra amin'ny ankapobeny tenenina hoe isika menakavy a dia tena kenda ao anatin'ny tsy fahaizantsika miaina amin'ny ankapobeny ka nafita izany io na fahaiza manazava amin'ny fiompiana omby io na amin'ny resaka tavy io na amin'ny resaka fahasorana io dia mandory fotsiny a tsika malagasy mihitsy mila mandoalika dia mivavaka amin'izay inotsika tonga dia japy kely le fiompiana omby fa isa mitaraina ihany koa ny any fativakina karatrany amin'izao fotoana izao fa misy aretina omby le ompitana fofonana iny misy aretin'omby tena mandripaka tsy hoe mandripaka zany fa miteraka fa le izy hoe mahafafiry le efa dripaka tam'le izy iny zany loatra ohatran'ny ronono fa miena be ny ronono le izy ie misy ohatrany hoe areti-pivalanana le izy zany mahazo ny omby vavy be ronono dia misy fiatraikany any amin'ny ronono le izy tena zay ny zavatra nehako zao mivalana zany dia tsy ampy ny capacité d'écoute mila mivalana mila mifona ianao fantanina kely rehefa karenagoatra tsy nara mifona mifona inona no nitranga tao Mahamasina reny sary alefany lariny ay ao ny tompona ndraikitra voalohany ny zavatra nisy tao Mahamasina zao aloha misy fanadihadina natao omaly za tsy miteny hoe zay no marina fa ifonako avy hatrany fa ny fanadihadina mbola mandeha fa nisy loharanom-bavao niseho tao aorian'ny lalao roa ny loharanom-bavao niseho tao aorian'ny lalao zany dia anty aloha zany ny marina dia faly ny olona satria hoe zay aloha zany no lalao farany bareny Madagasikara na dia atsahala na finaritra ny vahoaka ny nataon'ny mpilalaon'ny bare lasa ny azakazaka anenjika mba hiara-haka sary amin'ireo mpilalaon'ny bare reo zany ny OPF ny saoty zay nanimba n'ilay efa miteny ny OPF dia mbola sila misaoty any ka misaoty an'ilay izy ange finahy la fony ny OPF ry zareo tsisy amin'izany mikoto miantony manko dia izao e rehefa niteneniko omaly any le ny OPF zany a tsy azo azavaina mihitsy amin'io ka tiaka sary araka amin'ny bare kosa zareo tsy dia iny zany ny anankiray afaka niodina zareo afaka niodina zareo nefa zareo raha niodina tsy ho tafiditra tery amin'ny rehefa vaty be mafy be anankiroa mihitsy fa dia nalaontra zareo ny OPF nisy ndray mantsy le misy nametsiny nametsiny any Barea satria inona moa nijanonanareo tao amin'le bozaka fa tokony tonga dia niditra tany festry fa nefany a Barea nieritretra hoe voafefy a dia tokony tsy afaka niloatra teo le olona fa diany hoe le any amin'le olona mihitsy ny tena diso dia ny faharoa zany misy koa tsika tsy manitsaka anay ohatry ny ahoana mba manitsaka ny kianjo io bozaka io ohatry ny ahoana i kianjo io mbola tokony asiana porte ouverte le 15 amin'ny fotoana manaraka mba zavatra tsy mety zavatra tsy mety dia izao mivoaka ny sasany dentrisa masosotra an'le ohatran'izany nanao selfie tena mialantsina lesy fa reny zany le vao ny omby ka zavatra ohatran'ireny namainy RNM ao a tena za dia miteny zany ny omby dia lasa dia iza le manenjika andro zareo miverina avy any ny mpiandro manokana ny filohan'ny repoblika no nandray fepetra avy hatrany nanenjika an'ireo taty ambadika moa zany dia nisy ny faniriana ny te hijery ho an'ireo le sao dia nahita elo be dia be ty la andraso fahita tarazany izy za io e misy ny atao hoe rakotifika fatarela ny atao hoe rakotifika tsy makevera resany rakotifika ilay dadabe ao amin'ny rosy izy misy dadabe ao amin'ny rosy manao kanjo fotsifotsy ambony ambany izy rehefa sena manao jijetsy ambony sehatra iny atao hoe rakotifika fa batainy rakotifika daholo e na elo na sotro na stylo io na rakotifika sisy korotana zany fa rehefa tafiditra daholo io lefa misy boritra be zay ny apetraka izy dia merci rakotifika stylo any aminy keo zay aloha zao manko ny zavatra nitranga zay ny elo aloha tsy nahita kosiaka
nisy écouteur be be dia elo zay tsy navela niditra zany tany anatin'ny kianja satria tokony verenana teo amin'le toerana rehefa niverina le olona teo amin'ny toerana niraisany azy mihitsy zay nanomezana toky azy kosa aloha hoe ho alainao eto ty rehefa mivoaka ianao zany tsy raha misy taratasy kely misy numéro na ohatry zany dia tsy nisy hita teo mihitsy ny tompona andraikitra mitahiry an'ireny elo sy ny écouteur ireny noho izany niady mivady le rangahy io tany an-trano satria le asorti amin'le poketra ny ramatoa tokony hoentiny asany latsinainy le elo tsy hita le elo zany aloha mangataka zany zay zany aloha izy le namana io satria namana izy io avy any sady namako io sady mbola nando facture nefa nijirama tapaka andritra ny rovolana hoe aizany tokony ahafahana mba mahita ny elo récupérer elo le zany amarakotifika aloha tsy elo zay hoe avelao any elony avelao ny elony mifony izy dia avela ny elony zay zava-misy taty ambadika mino fa mitovy daholo ny vavahady rehetra tsy manamarina ny zavatra natao rehetra na iza rehefa tsara taiza na akiza na taranora na lehibe ny fioara-pefina tianitsaka bozaka fa zato farivo ary tsika tombo eto dia misy olona ho valiko marina hoe teny zara misy ny tena tsy mpamaly anatin'ny tony tambajotro tony dia za ngamba tena isan'ny nareo manana compte telo dia nyray amalinareo iaby dia za fa androany amaly ihany amaly kosa androany amaly mivatana eto satria fantatry zany nanoratra dia za no amaly maneny makasika an'ireny reny le atao hoe ahoana zany envahissement de stade firotany eny ambony kianja envahissement fotsiny tsy mila stade firotany firohatry ny pijery eny ambony kianja mahavoasazy reny eo anivon'ny FIFA azona sazy reny eo anivon'ny FIFA avy le bany de eti-po be ny amaly ana hoe sazy ahoana sazy ahoana mihinana amin'ny malagasy io ka zay tiany malagasy anaovana anio dia hoy mantsy ainga hoe misazy io raha misea aza miady hevitra rehefa tsy mahay tena lasa makambe le izy hoe angasony dia zay tiany anaovana angasony io dia zay tiany gasy anaovana anazy lalao iresa-pirenena le izy ohatran'le miditra sodoanina anao io tomobily io fa rehefa adianao reniny ianao dia manaraka ny lalàna ny reninao fiditra anaty park io dia manaraka ny reninao le anlay tomobily maina rasina sarina bobota be mifona manina rasina sarina bobota be rehefa manao renina ny tomobile mifona sarina elo dia koa rehefa manao renina ny tomobile lahy dia tsy any latsony io fa any reniny lahy za tsy mahita misy ke le mangeraka ny tentako sérieux rehefa tsisy micro dia teolaisany atao rehefa fifananana iraisam-pirenena hoe anazy rehefa fifananana na ilaisa vehivavy mitondra tomobile mandeha mafy be dareny zay zany manotanizatra mahazo mahazo asazy tsy atsika mikanja na dia eto rehefa fifananana iraisam-pirenena ary tsy hoe vita maty sakory za zany tena malahelo raha misy sanction za zany tsy miteny hoe sakory zay na hoe tampiporono satria tsika io za tafiditra ao anaty tsika menakavy mihitsy ao anatin'ny sazy raha misy ny sazy eritrereto ny zavatra mahazo ny RD Congo am'izao zany fa mangidy ny rora ny andalana aloha am'izao eo ampiandrasana eritrereto ny zavatra mahazo ny olona portugais sy ny olona italiana amin'izao ny ampitso ny matitra hoe tsy tafakatra avy etrany tsika ry zalahy mbola ho azavaiko rehefa avy eo zany raha manam-potoana kely ny système ny barazy any Europa zay dangereux kokoa no ny matitra le retourtsika ekipa folo ny ety Afrika zay mizara roa dia ho ataony fisarihana dia manao aller retour any ekipa roa avy amin'ireo dia ny dimy manao coupe du monde ny any Europa kosa dia enoy 12 izy no manao barazy ireo 12 ireo dia atao fisarihana dia micontra tsiroroa avy zany hoe matcha enina ale simple le izy fa tsisy aller retour dia ny matcha enina rehefa mandresy reo enina reo aoriana le matcha enina zany hoe ekipa 12 misy fisarihana dia matcha enina ale fotsiny dia ekipa enina mbola atao tirage dia manao demi-finale dia telo tapakatra Zoid mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Zoid bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Zoid azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Zoid malaza be, tsara be, matanjaka be.
Les idées ont besoin d'énergie pour grandir. C'est pourquoi Total Energy lance le challenge Start-upper de l'année. Tentez de gagner une dotation financière, une visibilité médiatique et un accompagnement personnalisé pour votre projet. Un jury local récompensera le meilleur projet de création d'entreprise, la meilleure start-up de moins de 3 ans et la meilleure entrepreneuse. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses dans votre pays? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergy.com. Est-ce que tu as un peu d'S? Tu veux vraiment un S? J'ai besoin de S car j'ai un rencard. Oui, j'ai un peu d'S. Besoin de S? Mouchoir Softy et vous êtes bien. Mouchoir Softy, doux, pratique et épais. Disponible en format pocket qu'on peut apporter avec soi. Et en format box pour ceux qui en veulent plus. Vous les trouverez dans vos épiceries habituelles. Softy, là on est bien. J'ai 15 secondes pour vous dire comment acheter, vendre, livrer vos produits facilement, se faire livrer à Tana ou en province. C'est bientôt Noël. Un vide-dressing ou un vide-grenier s'impose. Mieux encore, votre boutique en ligne super visible par tous. Aruna, téléchargeable sur Google Play. Achetez et vendez comme jamais auparavant. Minana farilak amoneno Faloatra fa hihinana farilaka hono izy tsy azonareo e. Efa miteny sady ny zanako sady mitombo sary no miamatsily saina isan'andro. Vao afaka ny sakafo izy dia farilaka no nomeko azy. Ary tena nanampy azy satria sady be otrikaina no azo antoka. Manampy ahy ihany koa izany no farilaka mora karakaraina. Efa ho 15 taona izao farilaka no eo anilan'ny reny sy ny zaza malagasy. Olovain'ny taranaka fara-madinika. Sotra farilak. Farilak mitovy ampifaliana. Misy amin'ny tsirony vanille sy banane. Vaovao be! Andraminy Gino Ice. Izay zava-pisotro manaletaeta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny ampivarotra mahazatra anao. Amin'ny vidiny 2,00 monja. Aina po ary amin'ireo vaovao fa manina arany tsara be. Lay goûté vita amin'ny vary misy chocolat be vitamine sy calcium maro fer. Mampatsilo sy énergie. Aina po bary vokarin'ny orinasa Nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie Robert. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. DJ. Fa zany amorona oabolana farany zay tsisy dikany any ny andrahoana andrahoiny fa aza maminany any ambolan'olo ohatra ny azaka tsaina manaya efa lavitra be zany ataoko zany ary sady afaka milalao tsika amin'ny Softy amin'ity an'ity zay efa nahazo fotoana fiatsonao ketrehana fa karahafantsika efa may zay indray ny le faharoa indray zatsy fo sotranao amle akondro manao reniny ye akondro manao kida reniny akondro manao reniny zano andeha vetivety tarika fo eo raha nazava tsy nareo le rehetra afaka miditra isika ianareo ay tsy mahazo manao le retsika moa aty afaka miditra avery koa azavaina tsara ao anatin'ilay miraba tompoka ila zakagy ila vaina manao nareo hoe ilalao ve efa saika ilalao Softy eno iary eno iary misy karazany firy ny antitra amin'ny lingety ny Softy zay ihany ny fantany misy karazany roa tompo eny tompo inavy ara hoe non parfum de aloe vera tompo malahelo milaza aminao fa tena azo ianao e aza miala eny tompo misy anitra rasoanaivo misy anitra ramarson de misy anitra rabeary manana zany telo zany zao ny anitra am'le izy sotranao hoe mialatsiny ranabavy fona veloma ninny ny resaka baolina mahafinaritra foana no miresaka azy satria za aloha malahelo ny ekipa italiana am'le izy anao barage satria dangereux ka zoko nefany mampalelo ahako sady mampitahotra hoe raha vao tsisy Italie indray ny coupe du monde de tsy tiako allo raha tsisy Italie ve allo miarabatsika rehetra sara fa misaotra hoe
Isaran'Andriamanitra aloha fa efa mba manomboka mety ho avy ihany le orana. Eny tompoko. Toy mivavaka mandrakarivotsika. Misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy reto mba efa mpizarako. Eny tompoko. Ny anankiray voalohany dia nampianatra ny tompo. Tompo Jesosy rehefa nilaza tamin'ny olona hoe tsy misy marina na dia iray aza. Fa efa nanota izy rehetra ka tsisy manam-bonana. Raha izay. Faharoa, raha vao tsy manana fo madio ianao dia tsy mahita an'Andriamanitra na nilaza ny tenanao raha mivavaka tsy manao adidy am-piangonana. Maloto fo. Ny fahadiova-fo zany tena tadiavin'Andriamanitra io. Fahatelo, ny famelahana ny hely sy ny olona. Eny tompoko. Anankiray dia tsy hoe le olona nanao fahotana taminao no manantona anao. Ianao vao atao hoe mamela. Fa ianao le nanaovan'le olona fahatsoana no mandeha mamela an'le olona. Eny tompoko. Hay tompoko ny vérité de la Bible. Ka tsotra zany ny afatra ozy hoe aleo mba hatary izay mety ho entiky ny fifandirana. Mety tsy mitovy hevitra, izay serika mety tsy mitovy hevitra, izay sonorana, izay vangakamana, izay sogoty sy ny rehetra rehetra fa zao. Eny tompoko. Fona. Tsy ny fifanenjehana no zava-dehibe fa zao le fifanelana. Ka raha ohatra ka tsy manana an'izay toe-po izay dia ho diso hevitra ihany. Eo anatrehan'ilay ataoko hoe mety ho fifandirana arak-hevitra. Izany mba manao antso ahako hoe aloro zareo mihavana raha azo atao satria afatry ny tompo zany hoe raha azo atao dia mihavana amin'ny olona rehetra. Dia ilaina ny fihavanana dia aloha tsika mihavana. Fa zava-dehibe loatra ny fihavanana. Miraha soa tsika rehetra. Ten'Andriamanitra indrindra pastera. Pastera moa zany dia mitondra ny ten'Andriamanitra isanandro. Faladiova-po moa zany. Mila madio fo ianao zany. Avelanao zany le izy. Eny tompoko. Salama rivotra. Anao ne? Namananga. Moramanga. Ina tao any, ina tao any. Manao le tsenao. Ampiasa le tsena. Tsy mandeha amin'izay tokony izy. Nefa le tsena ngeza indrindra ty Afrika. Oy. Resaka baolina rangahy. Baolina, baolina. Resaka baolina le barea ihany. Misy terrain de foot moa Moramanga? Efa vita ny manara-teny kely sisa. Eny ary, ndeja tsisy rava. Ambeso tsara raha fa vita fa misy fakadratraka. Volafo sady. Alefaso hoe? Za mahita hoe aleo rangamba tady vera mba ohatra ny ety salbary eny. Mahatsara an'ireny zany tsika. Dia Roland kely mba ataka mba miazakazaka mafy be. Miazakazaka mafy. Tanzania directeur misy an'le asany numéro fiziny miazakazaka be mihitsy izy le baolina matiny voalohany dia avy eo le cartolizinazy ny papasy iny dia zalahy miazakazaka be mihitsy izy. Dia mba mila olona ohatr'ireny zany ho an'ny entraîneur mba mitadiava olona ohatr'ireny le rehetra fa tena izay zany ny sakay amin'le varia miazakazaka be zao za ohatra. Roland kely miazakazaka be. Faharoa tam'le baolina ohatrany nahazo qualification indroa le baolina Tanzania sa za eny ohatrany tsy mahatadidy. Ndray mandeha ihany ka. Ndray mandeha le modiny daraboka be tao. Le ampapasy any iny natoditodika aminakany. Ndray mandeha ihany. Tena nampalahelo. Ie. Parce que misy moko ny hoe disqualifié le de Congo dia ozy asy tokony disqualifié koa le Tanzania satria ohatran'izay tadidika eny. Ay zany zany. Tsika ihany efa rano iny efa rano. Benin koa ne diso tam'le tany le tam'le arbitrage le tam'le Tsisy nandeha tam'le Ten'Andriamanitra indrindra. Makasitraka makatelina. Dia farany ihany. Tsisy farany zany eo le te. Za faly foana mamehy vaovao tsika moa zany omena tsika rehefa avy eo ny anaran'ny ekipa roa amby folo manao barrage en Europe. Ekipa roa amby folo ka telo ihany ny afaka hanao coupe du monde. Italie. Ao Portugal, Suède, Portugal, Italie, de Finlande. Finlande. Pays de Galles. Lalao ve ianao? FDG. FDG. Fa miara-balazo amin'ny rivotra. Ia. Le fandaharana maresaka tsara. Fa ny asika mba fanombarera kely tiako tenenina fotsiny hoe resaka mbotaiazy amin'ny Ampasapito iny. Aiza izy iny? Météo iny amin'ny météo Ampasapito. Tena maraina hariva. Tsy haiko hoe misy ny lalam-baovao fa dia tena tsy fantatra hoe tsisy mandeha amin'iny ve sa hoe tsy maintsy misotro amin'iny daholo.
zava-misy marina koa hita maso misy moa zany eo matetika mihitsy a maraina ariva tena mitona be de renao ny polisy eo mety eo tsy hita zareo. Ka nisy maty teo ndreo eko. Ka tsy haiko hoe zay ve tsy anaovana ny asa sa hoe ahoana fa mba tokony baderena le izy a satria tena misahirana mihitsy ny olona. Fa tena vadovy baina dia afaka. Tena rehetra. Mbola tsy afaka ve fa tonga ny vadovy mbola mitady zotra ihany be sarety. Miditra mety eo io zany dia matatary na maraina na ariva. Miasany mihitsy. Troisième mampiditra ny troisième reo zany tena tsy mba misy fiovana mihitsy io ve raha toko hoe ampianatra kely voany eo ve tsy andamina hoe niatsy aloha ny alefa dia niatsy ny na dia jerena hoe izy anao mitohana. Mba fany mariana fotsiny zany fa raha io moa zay zareo fa dia misaotra anareo. Mbola manentana ny mpijery ny mpianatra any a mbola misokatra ny lalao a softy amin'ity maraina ity Pays le manao barazy a lolo softy ry tsiky tsy lasa ie allo firy a ny isan'ny ilalao nga essuie-tout ao anatin'ity softy lehibe bolongany be ty aingany ianao tsy lalao aka nanamoty tega manao fitaranana amijirama fotsiny namrana ety ambonambo efa folo andro zay tsy nandeha mpandekama tsy ambonambo mipetraka fa tena krizy a eno a de efa mamaly anao hoe mpandekama eo ambonambo mipetraka fa tena krizy am'zao masiso ambonambo misy olona ambony be ao aminareo hitarainany aminazy sy vonfona ny jirama hoe tanena am'zareo mandeha fa ny ety aminay tsy mandeha tanena amparty am'zareo any mandeha any aminay ve eo aminay ve zaho a eo ambonambo fa tsy mandeha eo aminay fa le olona ry ambany ary teneninao le any ngamba mandeha tsy tafakatra zany any mandeha fa ny atao amintsika tsy mandeha de enao koa fota amby 12 alina fota amby 12 alina de mbola tsy nandeha tamin'ny ray sasany a tsy mandeha tsy fa manakarama olona makarano fitonjato ny ray bidon fa eko sy ny manao barazy de nefa le rano karamaina maloto be isasamrora zany raha sosy a yo tsy mahazo manao se koa le ty firy a ny isan'ny essuie-tout ao anatin'ity a raha vao tsy ia tompoko softy clean ty softy clean milolo ilolo firy a ny isan'ny essuie-tout ao anatin'ity softy clean ty safidy amena safidy roapolo amby zato ve RD Congo sa zato ve 70 ve zato may tena aiza tena marina tonga zany mahay dala mahay ny dala la fitaka izy hoe samy diso daholo zany mahay izy kianay zato a zany hoe raha misy olona zato zany ka izarana tsararay am'ity de mahazo ray avy rehefa misy olona mizara zavatra hoe tahirizy fa io a any amin'ny farany vao mety ilaina miandro indray a dia anao kilalao coupe du monde a dia raha mahavaly izy a dia mahasoloka surprise ao iza no nafaty baolina ny antso manaraka ary miarabe salama toko tsary ilalao coupe du monde tsy ilalao coupe du monde fa mizara resaka coupe du monde ihany ataovy ary misy an'le anao a tsy mba resahanareo mihitsy le resaka chip canety be atsika chip canety be diso anao raha teny tsy resahanareo diso ianao diso ve za resahanay foana fa ianao tsy rivotra zany tsy maheno kely aza fa ny efa niresaka ihany zay a resaka mihitsy le ty fa tsy ihany fialariny valosasany vao tonga zay ny resaka fa efa no tompon-daka eran-tany ary ny triplety dia vice champion sotra nde nataoviko tsy maheno maly ary efa niresaka zany efa bana toerana be izy iny maly de voatoraka bolina mihitsy ary riny fona ny efa rany eny ary tompoko de efa nanainga akory zareo solo tena amin'ny senior no maly arivo lasa ihany lasa ihany zalahy efa tonga any izy tsy nisy surprise de bakazy am'le lanjam-bolina ka mamaingenina samy mitonja bolina dimidimy avy ia fito zany posone roa dimy izy ka poson'le anakonge afy yo ny fiverenany vice champion isika atsika mibolina maneran-tany ilainy io
Ilainy équipe de France. Fa oka isika rehetra amin'ny resaka zava-botsy teny zany hitanareo Allô? ny champion du monde. Allô? Manao any ianao? Allô? Manao any ianao? Saika mba raha sondritra fahasalamana ho an'ny Larissa le salama rangahy. Larissa dia raha sondrindra. Akoatr'izay saika resaka kely momba ny anarana ako. Ny anarana zany eo amin'ny jasy mba ataotao foana ny retako azy tsy manisy anarana le cu le vasy tsy misy hatrany fa misy an'izany tsy miana gasy misy anarana zany ka izy asy ary vao mainka manahirana satria ohatrany taloha hoe mba hanalefahana ny vitan'olona anankiray dia atao ratsy ny anarany na asina zavatra ohatrany hoe masisitsika na hanalefahana anazy na ohatr'izay arakarak'izay dia aty aoriana misy anarana vitsivitsy reto fa ny surnom indray zany no asiako sira kely ny anarana zao gasy mametaka an'izany any vatosoa rehefa ny ampianarana izy lasa ataony zalahy kilonjo no fiantsona anazy foana akoatr'izay koa misy anarana banjay i rangory tsisy afa-tsy hoe rangory ny anaran'le ry ary le ry zao fa manana ny toerany fa surnom le ry tampianarana ifototsy ny afo rangory io tsy ny afo malaka tany Ambatondrazaka raha fa tsy haiko izay marina aloha fianarana bandy Gilles raha fahafatesana le teny anarana iza le manambonina andria mpianika voandelaka andria maimbo moa izy andrianabo andrianabo nareo raka yo mirabe sary mirabe salama loko le miazakazaka be am'le mpanao baolina mpanao marathon iny lasany ohatrany kianja mihitsy iny mpanao marathon miazakazaka be mihitsy le tanzanianina fa le izy kosa nge reraky ny alaka misy kosa nge babasy fa tsy haiko aloha na tanzanianina le izy na tanzanareo zay ny tsy haiko masoa iny reny zany ny vokatra isan'ny tsy dia tsara indrindra azontsika na nolona ny tanzanianina tato anatin'ny fionana roapolo taona farany zany io fionana indrony sesy indrona atao tao anatin'ny telo volana farany reto ye manana tompoko miaraba ka ohatrany malaza le mifona dia alohan'ny teny aloha tonga dia ifona na tsisy ifona pare fialarana ny azo ana tamin'ny laza za koa tsy afaka fa nisy kotara efa fantatra hoe isy isaute eo amin'le anina dia tsy niantso zao ahy fa isaka an'iny aho afa zao na zanona tsy zany efa fantatra ny fomba fihetsiky le olona rehefa misy ohatr'ireny nisy tsy fahamalinana ihany teo amin'ny fikarakarana mila malina foana zany rehefa mamory olona na inona atao satria mety mitsangeran-tany reny mitsangeran-tany reny fa zao resaka le coronavirus nareo to hoe folo tany folo tany ananina fa mba information hitako important koa aloha hoe firy am'le folo any Morondava vita vaccine le niditra hôpitaly dia firy ny vita vaccine le any Tsirabe mba halalan'le olona hoe ilaina ve le vaccine sa tsy ilaina dia mba mangataka amin'ny tompona ndraikitra zany mba hamoaka an'ireny hoe vozy zao dia zao vita vaccine zao ny tsy vita dia manapa-kevitra ny olona ve hoe anao na tsy anao dia alaontsika manao kanina amin'ny manaraka zany ndray tsy momba an'le hoe zao statistika zany satria zao vaccine ka sarotra be le ady amin'ny statistika le hoe raha ohatra araka zao sendrasendra misy olona ne vita vaccine mihitsy nefa manatona le tokony ho troisième dose raha ny fragilité dia sarotra be zay resaka izay fa tokony ho fatarina fotsiny satria tsy ampy ny info omen'ny tompona ndraikitra am'izao ka tsy ampy ny hevitra kely hitako fotsiny zao ny zareo any ivelany avoakany hoe 490 tsy vita vaccine marary dia aotra faingoenina fotsiny zany ny vita vaccine no possible arary ary le niditra teo ankazava masiny reny ty firy vita vaccine amin'ny kadradraka reny zao tsy fantatra ntsony fa dia efa nisaoty aloha izy dia tsy hoe zay azony tamin'ny Tanzanie tao miopefo afo elaisa lehilahy tately mbola miopefo filazany reny le zavatra tirikala mbola tsy tonga aty ampianarina zany fa zady ozy matsirevy eto yo allo le carne apoko tamy vera goto zatsy manana
le ty aminay ty andray soa rety io lasa ohatrany tena tsy omeny zareo raha tsy voaloha le any raha tsy voalohany zay hony adidy 2020 nga ianao ka tsy nanao adidy 2020 mila manao adidy kosa voalohany fa tokony hoanina fa tsy maintsy tsisy fa tsy mazava ny anay moa zany zao dia misy fifandaminana be mihitsy satria zao ohatrany anao ohatra zao tsy hoe ao an-trano foana izahay misy fotoana misy adidy alefa makany any le adidy re le karinety voasoratra hitanao zany organisation ihany dia rehefa avy eo sarotra be ny andeha hitsongolo hoe raha vita adidy fa manao adidy be manao ahoana naboka ampanembonao mipetraka de amara zany resaka le ampasapity teo hoe le fitoanana iny tompo tena marina ny tenen'le zoko teo fa tena tsy vera tsony eo na ianao hiakatra ho any Antananarivo avatia mahazo na ianao sady eo masina fa misy manentaka eo dia io rond-point io no miteraka an'le olana rehefa tena jerena zany dia anisan'ny problème zany le fiampitana le passage zebré tena vo afaka an'le rond-point tonga dia le passage zebré le olona miampita nefa tsy mba misy izy fisy tsy maintsy miampita dia ny polisy mijery fotsiny an'izay zavatra izay ka ohatra hoe anisany mety ho vahaolana anankiray eo ny fanakisahana ny fiampitan'ny olona io ngambany fanakisahana ny passage zebré anisany vahaolana anankiray zay moa mety mba niekena kokoa io satria rehefa tena tafakatra ao ambony ianao dia hitanao zay hay ve reto olona miampita gauche droite tsy mijanony reto ny tena miteraka an'ity zavatra ity dia ianao zany lasa mifampisisitsisika amin'ny ampiampita ny tomobile moa le avatia météo le midina avy any ambony tsy ny avatia andray sory koa mifampisitsika amin'ny tomobile miakatra avatia avaradoa rehefa eo amin'ny rond-point io fandaminana zany ny hita hoe tsy ampy amin'le izy fa ohatra hoe milamina fandaminana totomba iza no mandamina za moa dia efa tsy makanjo le police zany eo fotony tsy mandamina izo le police ohatrany saoza police aranao zoko safidio misy fanampim-baovao vaovao tsy hoe vaovao latsaka zany miresaka an'ilay manodidina ny coronavirus fa ny any ivelany any zany any frantsa ny erika somary ohatran'izay izy raha tsy diso mirongatra ilay coronavirus dia nanapa-kevitra ry zareo fa ny vita vaksiny any zany aloha sisa no mahazo mivoaka trano fa ireo izay tsy vita aloha zany dia na ianao manao testa na ianao miboany amin'izay hiboanao any fa tsy akivoaka ny trano aloha satria tena rafitra ny ady zay aloha zany ny zava-misy amin'izao fa satria efa manantanina ho le ty zany tena mbola marina mbola tsy hitany tena fanefitra mety amin'ity zavatra ity tsy fantatro zany gripa mahery tany amin'ny taonjato mbola tsy niainako zany tany amin'ny taona 1900 mbola tsy niainako zany fa misy miteny kalalao filazandreny bainina 1900 kalalao 1900 kalalao fa ohatra mitaditady anakaikikaiky an'izany ty toe-java-misy amin'izao fotoana fa le izy efa nanatokatona ny metimety aloha zany dia délégation nampetanko fa azontsika koa senior io zala anaty zany aloha tokony mitovy fanadiadiana miaraka amin'ny poeta rato zay efa tsy eo izy dia ny mpanadiady amin'ny resaka lalàna sy ny sisa dia raha sirisisizany nandorony TVM SRNM dia mbo mifolo dia manararoatra aina sady manararoatra n'le vaovao rehetra zay tsika moa manana ny fotoana fampahalalam-baovao fa misy ihany ny vaovao atseliky eny anelanelan eny vita somatsara ny fisakafoanana lasa 5 étoiles ity le zay maiky kozy ray azafady tompo mifony lasa tsara be mipika le zay maiky 4 satria le ty ivelany ka mety tsy maintsy miakatra ihany ny plako ahoana mihitsy fa za zany tika tsona an'le olona dia zao hoe io le fotodrafitrasy io tsy hoan'ny charbon zay indrindra raha ihany tsy ahafantaniko ahoana zany ny afo ampiasainy reto olona reto fa hatramin'izay ny charbon arina ny ampiasainy ny zavatra misy nefa eto dia 3 sy tapany étoile ny trano kanto dia kanto za tsy amaly an'le madame zay mety mivadika mampiasa gaz zareo zany dia vo maika ho ahy hiakatra amin'ny plat fa ninanana teo ange ho ahy 2 arivo fa tena sura fa tsy 2 arivo tsony le matiny na avy any ampandehandehanana mitady vaovao tena mety ho 3 arivo
Dia aza asina krika tsony koa rehefa zany a. Za aloha dia efa miandry pub sisa satria mamisa visa tena Ia zany ho atolotro ho an'ny mpanao politika rehetrarehetra mihitsy a dia ho amin'ny baiboly masina romanina toko 7:15. Ao amin'ny fampirimako boly. Iny a numéro an-drajao a, tsy misy numéro an-drajao fa tsy neny-rajao tsara fara io zany. Ray ihany numéro an-drajao. Matotso mandeha izy zay a. Averika izy teo a. Na izy lo baty. Romanina toko 7:10. Atolotro an'ny mpanao politika rehetrarehetra. Fakitsika amin'ny anaran'ny tompo ary le. Tsy misy marina na dia ray akory aza. Tapitra. Zay tapitra. Efa teny pasteur teo zany. Ko aza mifampiteniteny. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe tsy misy marina na dia ny ray akory aza. Fa ny zavatra hita dia hita ihany hoe ny kadradraka miparitaka mibosaka. Aza mieritreritry any amin'ny tena marina. Nareo ve efa nanaingy zavatra mafana amin'ny fidiran'ny fahavaratra dia miparitaka le kadradraka aingana be. Vous êtes amateur de séries, de films en streaming, de jeux vidéo en ligne ou bien plus encore, toujours plus de bons plans avec Wi-Fiber. Profitez d'une remise exceptionnelle et ne payez que 159 milliards par mois pendant 6 mois pour tout nouvel abonnement de 24 mois. N'attendez plus et profitez de l'offre Wi-Fiber Prime au prix du Discovery pendant 6 mois en édition limitée. Offre sous condition Wi-Fiber, désormais disponible dès 12 mois d'abonnement. Rendez-vous auprès de nos points de vente. Orange. Les idées ont besoin d'énergie pour grandir. C'est pourquoi Total Energy lance le challenge Start-Upper de l'année. Tentez de gagner une dotation financière, une visibilité médiatique et un accompagnement personnalisé pour votre projet. Un jury local récompensera le meilleur projet de création d'entreprise, la meilleure start-up de moins de 3 ans et la meilleure entrepreneuse. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses dans votre pays? N'attendez plus. Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergy.com. Sohid, mivarotra telefony na marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Salamo! Rehefa jerena dia ohatrany tena maty ihany nefa tena tsisy zava-patako mihitsy taloha. Nandalo tao amin'ny Sanifera dia ohatrany hoe lasa provetivety teo no torohevitra tsara be azoko tao. Aza mitady hafa-tsony fa Sanifera no izy. Maro karazany ireo fitaovana azo jifainao. Tsy mora nefa ny misafidy an'izay entana tena ilaina amin'ireo tetikasa fanorenana na fanavozana tao. Sanifera manoro-hevitra sy manampy mandritra ny tetikasa ataonao, asahaza ny volanao, na matrany ianao na olon-tsotra tongava ao amin'ny Sanifera fa aiza manao tena mety aminao. Afaka manjifa ihany koa ao amin'ny www.sanifer.mg. Sanifera, le meilleur. Miakatra foana ny vidin-javatra. Ay, zary ny ahitana vidin-javatra tena mora amin'izao. Kibo! Efa misokatra Kibo, magazay vaovao be amin'ny vidiny ambany be. Olon-tsotra ve ianao? Kibo, mpandrara. Kibo, mpatsinjara. Kibo no izy. Izay entana vidinao andavanandro, hitanao ao amin'ny Kibo avokoa. Ahitana marika isan-karazany ary maro isafidianana sy afaka mivezivezy. Kibo no manatona anao. Alefatsy ny komandinao ao amin'ny www.kibo.mg. Fa Kibo no manao livraison. Kibo. Ranao l'arbio avec une Sanifera. Ma fête, c'est la mazatano, femme vide moula coucou, Thibaut, je te gagne gros. Avec les serviettes de table Safety, c'est de la routine à l'exceptionnel. Les serviettes de table Safety sont si pratiques et si résistantes que c'est l'idéal compagnon pour vos sorties en famille, entre amis ou juste à table. Les serviettes de table Safety, déjà disponibles chez votre épicier ou en grande surface. Serviettes de table Safety, que c'est bon d'être bien servi. Safety, et là, vous êtes bien. Grand concert VIP Maleo miaraka amin'ny Original Vents. Ny asabotsy 17 novembre manomboka amin'ny 3 arivo eny amin'ny Carib Hotel Domaine Manerinerina. Isy ny vahiny asaina manokana, fangalana sary, séance dédicace, show barerana amin'ny Capisa Drinks Madagascar. Feu de camp, sakafona sy fitontono. Gold Pass 50 000 ariary, Silver Pass 30 000 ariary. Mitafakila dia fazonao jifainy ao amin'ny tranonkany ketrika comme Cinéma Carib Hotel Analakely, Palouana, Capisa Drinks, Rotary Club Boutsuruich, L'étendard, Ketrike.com, Manda Seafood, radio officielle, RDJ.
Ma fille me fait penser à moi quand je la regarde. On est fan d'aventure. Je passe mon temps à courir et ça l'amuse. On dirait un mini-moi, mais elle a besoin de beaucoup plus de fer pour sa croissance. C'est pourquoi, quand il s'agit de lait, je choisis Bledi lait croissance. Parce que main dans la main, on lui apporte le fer dont elle a besoin. Et parce qu'elle a besoin de 6 fois plus de fer que vous, Bledi lait croissance est riche en fer. Avec en plus tous les bienfaits du lait. Main dans la main avec Bledi lait croissance pour l'accompagner tout au long de sa croissance. Agrim, dia manursa ho anao rehefa afakely iarahana amin'ny Samuel Farakely ny asabotsy faharoapolon'ny volana novambra manomboka amin'ny 5 ora arivo ao amin'ny CCO Maory Ivato. Vidy mpidirana VIP 5 alina ariary, famandriateurany 3 alina ariary, tapakila tsotra 2 alina ariary. Ny tapakila azo jifaina ao amin'ny www.mbmusique.mg na Agrima Ivato, annexe Agrima Ivato, Sary Masina Ivato, ny tapaka. Partenaire commune Ivato, radio officielle RDJ, partenaire média Radio Mada, RDB. Misy zava-pisotro tsakitsaky infolaine 034 90 019 23. Animation B Musique. Misokara amin'ny telo ora ny vavahady. J'ai 15 secondes pour vous dire comment acheter, vendre, livrer vos produits facilement, se faire livrer à Tana ou en province. C'est bientôt Noël, un vide-jetting ou un vide-grenier s'impose. Mieux encore, votre boutique en ligne super visible par tous. Aruna, téléchargeable sur Google Play, achetez et vendez comme jamais auparavant. Kubaina kundu. Kubaina fresh. Kubai, beutike, meto anjet. Kubai, di matatajar ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo ny hafa. Andeha hanao vaksiny miaro amin'ny coronavirus satria izay no anisan'ny antoka azahoako fahasalamana tsara ka afaka mamelona ny ankonako. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Rivotra! Misy mampimety, misy chanson. Zay ty aloha ho antsika rehetra izay lina amin'ny foot à 5 dia misy tournoi de Noël zay homanin'ny Sokobisy ny faharoapolo raiky amby roapolo ny volana novambra ho avy zao de ny phase finale ndraiky amby folo sy 12 décembre de aiza moa izy nitranga hozy nareo tournoi foot de Noël foot à 5 iery amin'ny 5 soccer bypass amoronakony 5 soccer amoronakony any izy io de ny loka voalohany moa zany de 1 million ariary miaraka amin'ny kopy fa ny fandraisana anjara kosa de 150 000 ariary isaky ny équipe dia anio hatramin'ny roa eo amin'ny Sokobisy Tanjombato ny farany fisoratanarana zany efa ny 10 décembre izao zany de raha ohatra nareo lina amin'izy io dia atsoiny 33 11 401 44 na ny 032 05 242 84 44 zay ny mikasika an'iny de izay no namarana ny resaka ino moa ny resahako teo tsy tadidiko tsony ny festival Jokoso avy efa lasa moa zany Godard tsara resahana foana le satria mahafinaritra ny finiavana teo amin'ireo mpikarakara zany karazana fikambanana misy tovolahy maromaro tambatra zay karakaran'izy iny de nisy toerana telo inivokolo de misy de misy indreo mampime samihafa zany ao anatin'ilay tontolon'le fampimesana de tsara ny fisiny laileron'le vrako be zany satria mbola malalaka ny sehatra raha ny tokony ho izy ny zavatra manalasala ao anatin'le izy fotsiny ray anefa de ao anatin'ny resaka fikarakarana ankehitriny eo moa ny teatra zay efa nitsilopilopy eo moa ny sinema zay manahirana ihany no miresaka azy satria lasa sinema lasa vidéo amidy moa zany le izy ny resaka hoe mijery sinema an-trano zay mbola culture matanjaka any amin'ny firenena maro samihafa
tahaka ny fahatanjahan'ny fiaranvolena taty amitsika ngely izy aloha fa zany hoe novolena taty amitsika ny fankafizana ny oronan-tsary fa zao misy karazana fomba fifampitaizana atsapahana kosa ela ve tsy mahatsapa hoe ela mbo tsy nidroboka tanaty ranomasina misy rehefa nidroboka dia an'la hoe milay ny volena taty koa zany hoe ny fijerena ohatra hoe ny baolina kitra sarotra amitsika ny tena ka tany Angleterre io zany fa tia zany fa tsapa ihany ny fahafinaretana sy ny fitaizana azo tamin'ny fijerena sinema anaty salle. Tariko aloha ny agenda concert Samuel en salle zany Samuel sy Farakely sabotsy 20 novambra amin'ny 10 mora hariva ao amin'ny Manin Business Center eny Ivatana le ex-CCO. Ny tapakila dia 2 alina ariary ho an'ny famandriana dia 3 alina ariary ary ho an'ny tokana ho an'ilay voatokana na ny VIP dia 5 alina ariary. Izany fandraisana ny tapakila dia amin'ny hectare 4 tapaka sy agrima Ivato Samuel sy Farakely ny sabotsy io Samuel le izy le fa Samuel zany Samuel sy Farakely sabotsy Samuel bainina mihitsy ary Samuel dadanla Samuel novambra sy 5 ora hariva. Samuel sy Farakely misy mandefa fitarainana ty fampahafantaram-baovao sady ihany koa miendrika fitarainana le izy zany fa ny rano eny avodovorona sy alakamisy dia efa tapaka hatramin'ny omaly maraina ary nyrodorodo vakilo nonony ny député sy ny dinarivan'iny dia tonga ny camion citerne fa nakao amin'ny cure fa tsy nakeo amin'ny vahoaka zay miara-mina amin'ny fata miara tapaka rano izy may be dia be satria ny cure mako manana flèche matahotra fitokoana ny mpianatra cure zany dia taony nasindro zalarano fa ny vahoaka ozy izy tsy nahavo zay indrindra dia mba manao antso avy zany mponina eny azo atao an'izany zany ambony ambo angano drala raha be koa aiza moa zany ambony ambo zany eo atalata maty le dia le mivily eo amin'ny tonga eo atalata maty eo dia mikidididi makany amin'ny gauche makany amin'ny gauche makany any gauche any ambany be raha za lay samy findra tiako koa tsisy rehefa eo manja hono ny fiainana fa misy farany anio eny adievitra samihafa manko ny ifampitaizana ary be dia be ho ny zavatra ny famaliana foana ao anatin'ny resaka hoe mila fitaizana foana fa tsy azo atao ny mamela ny ondrina ny hoe aloha iny hoany amin'ny ankapobeny zany raha ohatra ka jerentsika alaina ambony alaina ambany ny zavatra nitranga tamin'ny alahady dia tokony misy ny fanazavana samihafa mba tsy hiverenan'le izy aloha. Faharoa tokony isy ihany koa zany ny fandraisana ndraikitra hatsapana hoe taizara ny fahadisoana ny olana eto amintsika manko ao anatin'ny zava-mitranga takan'ireny dia lasa manjary manao tsipra mafana be foana ny resaka hoe ka ihany natompona ndraikitra zany ihany natompona misy fanazavana foana ny ndraikitra raha izay ny fanazavana omena fa amin'ny ankapobeny karazana organisation ary namana tantely efa namidy daholo izy rehetra naniry rehetra zao ny any sisa misy namana teo tantely zay nikarakara ary ao anatin'ny fanapakevitra nireny ohatrany hoe za zao tafiditra ao tanatin'ny fanapakevitra nireny dia ny baolina amin'ny fanaovan'ny bariasy ny Etiopia teo Mahamasina eo zany tsy manipy resaka akory eo hotantaniny tsy miankina ny kianjan'ny Mahamasina verina rofa milainga zany verina rofa tsara azonareo tsara ny tena olana sedrainy zareo mitafita tamin'ny fitantanana ny Palais des Sports hoe manahirana inona no ampiasaina amin'ny oatra haitsika tsara io kianjana Antsahamanitra io fanaovana fampisehoana ao Antsahamanitra io inona ny olana sedrainy ny FJKM sy ny FLM ao anatin'ny fitantanana an'io inona ny zavatra mitranga ao anatin'ny adihevitra samihafa momba fikarakarana fampisehoana ao anatin'io manahoana ny mety mbola ofan'io amin'ny ankapobeny rongony manino moly manina moly moly be ny fitantanana reny moly be mety kokoa moly be tena manahirana dia manahirana tokoa inona nefa ny zavatra iainana amin'izao ny zavatra iainana amin'izao dia ny olona miaina aloha mieritreritra izy fa mbola velona eto inona ny tsiro ny fahavelomana eto rehefa tena mandinika ny olona tsirairay eny an-dalana ianao inona ny mbola hakany fi ao anatin'ny fiainana amin'ny ankapobeny ekena fa mitovy ihany ny fahafinaretana azo ny lasy ny vavy na any ambony kidoro io na any ambony gony io na any anaty ala io na any ambony fasika io iny mitovy iny ny torimaso mitovy iny
ny torimaso ny itovizan'ny mpanaka Tsy mitovy. raha ohatra zany tena mandiniksika ao anatin'ny hoe fomba fiteny azy moa zany de ny hoe klasy ara-piarahamonina ny olona eo ihany, ny olona tena sahirana, ny olona somary manan-karena, ny olona tena manan-karena ary ny olona manan-karena mio ampapana de refesina amin'ny alalan'ny vola, refesina amin'ny alalan'ny trano, refesina amin'ny alalan'ny fiarakodia ary refesina amin'ny alalan'ny fahitana azy rehefa eny amin'ny toerana misy azy sy ny zavatra atao. Lasa zay no loha hevitra voiziko eto amin'izao fotoana izao satria matetika ny mahiny tompona ndraiky hoe eny raha fa hojerena ifotony hojerena ifotony tena le manenty trondro amin'ny rano ane zany efa fa vazivazy no fanaovana an'le izy fa olana ara-pahasalamana ao antsika menakavy ingeninina ao anatin'ny fahalafosan'ny menaka ny famerenana mampiasa na any an-trano na eny amin'ny zavatra endasina eny an-dalany satria rehefa jerena zany fa de marary ny vavony, marary aty, jerena misy ny cancer, jerena misy ny tsy fahasalamana, gripa sy ny sisa noho ny antony inona? Noho ny antony rehefa adiadiana lalina be amin'ny fampiasana menaka fotsiny ohatra sy ny famarotana zavatra tsy lavorary any amin'ny toerana rehetra samihafa any, zay tsy mividy an'izany ny mpanan-karena. Io le fomba fifampiklasina lasa mandeha ho azy io zany no ametrahana fanontaniana ngoza be hoe ahoana ihany izy ty? Okalo. Anao. Le ambony fasika teo makararo loalika ao izy. Misy fasika nga izy ty. Mitsangana me ambony fasika. Ojala, fa nanaitrana ihany ao le sarina le fa amin'ny akamatsika bandy akamatsika iny le feo voalavo ao Mahamasina. Tena sarina voalavo ao Mahamasina. Tena voalavo ao Mahamasina. Fa nazavana satria izy voalavo mainty milaly atao Mahamasina. Ny antony de zao ny toerana salambe zany tsy misy mpanelingely. Tsy milamina ny voalavo. Milamina ny voalavo zany faly avanja amin'ny toerana salambe. Naizanay izy io fa le andro mansaka ny faly avandra. Zany hoe raha ohatra zany hoe gymnase na koron-drano zao mety hisy voalavo ihany koa satria tsy mpanelingely lazy. Bitro miaraka amin'ny voalavo tena mety hisy voalavo. Kianja Mahamasina misy voalavo satria madasika be milamina tsisy mpanelingely. Fa raha ohatra ka niverina reny tsy hoe miverina moa zany fa tamin'ireny fotoana nisy le hoe manao gym mankory reny tsy de misy voalavo. Tsy de misy voalavo izy amin'ny satria izy am'izao tena mangina be mangina tanteraka izy zao de mahazo aina ny voalavo zany zao fa le reo vao miakatra ery am'le kianja syntetika ery de mihinana le fatifatin-dramaitso kely io fa taraiky eo ambony kianja eo maty izy. Maty izy raha vao mihinana nio veriny fa hoe bozaka Mahamasina io zany fa io bozaka Mahamasina bozaka. Bozaka tena bozaka. Hybride fangaro le izy io. Fa misy an'ilay produit zay ambolena manatsara an'ilay bozaka. Fa raha vao mihinana an'io izy sady manatsara no hitaizana an'ilay sady syntetika mantsy. Vao mihinana an'io izy tonga de vitany aminy maina izy. Ozala tamin'ny eritona ohatrao ny incasable ohatrohatran'izao fa tsy hoe exact io mo androany. Ny incasable. Eritona lasa iny fotony le marteau iny. Fotony le marteau na lafo be tapetra reo tao rinana iny ary mibandy iny lasa incasable ny anarany. Za moa zany tonga de aleoko tsy hiteny. Incasable cassé. Malahelo be de aleoko tsy hiteny. Le izy koa ne letsy ao anatin'ny fomba nitaizan'ny ray aman-dreny de hiteny ihany. Raha alahatra ny kisarisary samihafa, alahatra ny resaka adihevitra samihafa, raha ny nanomboka tany amin'ny fotoana maraintsika efa ny resaka doro-tanety. Fa ela. De nefa ny olana zahako mahatsapa mihitsy ankehitriny ary ankapobe ankapobe resaka mihitsy ny teneniko anatin'ny fifampitaizantsika de ity ny zavatra mediocre na ny zavatra lalikalika na zavatra ratsy taiza misy miaro foana any ny olana. Ohatra na niposaka hevitritsika teto de miady hevitra ary za mamizingizina fa ny fanomezana zavatra maimaim-poana amina toerana anaovana clientélisme anakana fon'ny olona hoe atao maimaim-poana de tsy mitaiza ny olona andray anjara any an-tsainy amin'ny fitandremana ny toerana satria tsy nisy atsemboany eo fa izy aza ampidirim-potsiny. Jereo tsara ny lotony Mahamasina tamin'ny alady, jereo tsara reny zavatra mitranga efa hitatsika reny, jereo tsara ny fampialana zigzag de zany miady hevitra samihafa aminareo samy namana ao anatiny de sy ao anatin'ny fitantanana ny resaka baolina kitra de hoe rehefa avy eo omenao tantanany tsy miankina ny kianja Mahamasina sy sisa fa maninona moa? Fa maninona moa rehefa omena andraikitra tamin'ny ara-tantara rehetra
dia tenenina rehefa enimpolo taona teto Madagasikara tsy nisy lasa manahirana adefitra dia rehefa miresaka an'izay le resaka le atonontonony izay tsika dia lasa mametraka hoe soa sy mahafinaritra ho an'iza no tena imasoana aloha amin'ny ankapobeny dia hoe anka satria ny olona raha sahirana mba fialamboliny olona dia ampidirina maimaim-poana ok ataovy 500 nahoana ary azato ary tsy maninona fa sapan'le olona fa misy zavatra avy any aminy misy fahiny tonga tara dia marina zany mamy vola fa ary Norvezy tsy lasa coupe du monde sady tsy manao barazy ampalelo le bantena mahay kizy izy hoe 12 taona milieu central avy any amin'ny stakany 3 izy ty banty ny volohany fotsiny dia efa masakana baolina miaraba miarabantsika rehetrarehetra avy atao amin'ny Arona ihany tena manino piano rehetrarehetra anao ny fotoana sisa ary ie makasitraka anareo fona aloha raha ny fona tena mialatsiny miala fony fa raha miatsoana mbola ho avy ie zay misy raha nitolotra rehetrarehetra ao aminay moa zany dia tsy voatanisa ao anatin'ny hoe mission ray na roa ilay izy dia ny zavatra saika hoe hozaraina amin'ny piano androany betsaka dia betsaka nareo no efa nanoratra anarana nanomboka tamin'ny larobia lasa teo dia matetika hoe misy fanontaniana miverina ary zahay mpivarotra moa manahoana sa hoe ho an'ny olon-tsotra ihany izy ity dia mivaly teny dia hoe ho an'ny rehetrarehetra mihitsy n'ilay izy fa tsy hoe korony hoe olon-tsotra fotsiny dia efa misy ihany reo tolotra spesial hoe natao anareo mpanao vente en ligne moa indrindra fa ny botika rehetrarehetra hiteny hoe botique traditionnelle ihany koa dia misy tolotra mifanojo amin'izay mety fanirianareo. Ny fanontaniana anankiray ohatrany hoe firy ny commission raisy ny Arona dia aleo tsorina hoe tsisy commission raisy ny Arona mahagaga ohatrany cabinet de Rothschild zany nareo miasa fotsiny tsy hoe miasa fotsiny fa misy ohatrany hoe ny zavatra iainanay dia tsy any amin'ny commission fa ohatrany hoe misy offrena sponsorina ohatrany zany hoe mba miavaka kokoa ny tolotra ny anina no ny anina ohatrany manao fampisehoana kizy fermé fa tsy dia be karama dia ny rythme ihany misy fomba hafa zany iainanay fa ny commission zany dia mametoky izay andreo mpivarotra professionnel rehetrarehetra fa dia tsy manao an'izany zay misy zany any amin'ny Alibaba ohatra fa tsy manao an'izany zahay ao amin'ny Arona dia amin'izao aloha tsy hoe amin'izao aloha fa tonga dia mandrak'izay ngambana aloha tonga dia hoe tenyfanomezana le izy Uber Eats etc. dia ny tolotra ray faharoa hoe nareo hoe Tananarivo ohatrany misy ny client hoe Tananarivo fa ny ao amin'ny Arona dia mandamina ny livraison ihany koa hatrany amin'ny province itena ohatrany hoe misy mpivarotra kiraro izay tiako personnellement Tamatavy afaka mivarotra amin'ny olona izy any Diego satria ny ao amin'ny Arona zany misy fiara-miasa napetraka ny araka tamin'ny Gotisy ka raha ohatra hoe hiteny hoe ty misy hiteny hoe t-shirt atao aminay dia afaka vidin'le olona ny Diego Somatsara le izy tsy izay fotsiny ka indraindray tena misy manana spesial tsy tena any any nahitana le izy misy iza mainty ny fitena an'izay moa le Timberland ndrafana eo indrindra le resaka nazavaindreo mate hoe misy tolotra koa ny atona hoe ny paiement par Visa na Mastercard dikan'izay ary ny mobile money misy avanareo any an-dafy te hanao cadeau anareo izy satria anniversaire ny ohatrany hoe ny rahalahy goty ohatrany hoe anniversaire mama goty afa any an-dafy mety miteny foana fa ohatrany hoe afaka ry zareo any Andilambato zany manao cadeau atsika eto a Madagasikara misy mbola tsy mifarotra rehetrarehetra misy any fa noho ny paiement Visa sy Mastercard izay hipetraka io zany dia afaka mividy zareo ny zavatra any ataony zareo dia mampiditra tsara fotsiny contact anareo dia iny amin'izay nareo fa tonga ny livreur any Arona mandondom-baravarana surprise fa tena tsy misy dikany moa zany ao ny resaka vedexisy moa zany loatra zahatra avy any ka mifono tanteraka le izy dia vahana tena aloha kitsorina hoe tsy maintsy mandalo doanina le izy dia somary manahirana kely satria eo amin'le matetika tsy hoe toetsaitsika gasy rery le izy fa somary mandainga foana ny olona dia efa somary fa le izy fe nefa mandeha ohatra ny resaka homidamanko io ohatra ny resaka hoe d'une caisse à l'autre io zany ao anatin'ny resaka hoe vola tokony hita fanjakana sisisy
ny honnêteté le niresantsika tamin'ny voalohany na resaka entana fotsiny azy mitrandraka ihany nareo ny ahafahana mahita marimaritra tsara milamina tena efa apetraka daholo zay vitany aina aloha lokotsorona misy conseiller juridique mihitsy zay tena manara-maso hoe manara-dalàna tsara dia ohatra ao anatin'izany ohatra ho an'ny mpanjifa raha hitana vaovao no vidinareo raha hitana ohatra hoe seconde main na second pied na efa reny efa nalohan'le mpividy teo aloha le TVA raha caleçon zany le izy de seconde 5 zany le tsy satria misy fripe koa reny eny ny valitenin'izay fa raha hitana vaovao dia mipotra ao anaty application hoe raha ohatra tena hoe 12 000 le vidin'le t-shirt ohatra dia 20% zay 2 000 ariary no mipotra hoe tia no TVA tsy maintsy alohan'le mpivarotra aty aoriana satria lalàna moa zany dia tsy maintsy manara-dalàna izy dia mipetraka mazava tsara hoe hitan'le mpividy hoe ao anatin'ity vola lohako teo trinona n'izy ny TVA mety ho avy any amin'ny fanjakana ny rina any ahoana ny fahitanao ny resaka ataony meza ny ankehitriny manko mandeha be ny lazany hoe ohatra hoe vide grenier misy hoe tsena be ny fripe tsy maninona ny kalitao koa ny vehivavy moa tena mahay an'io zavatra io misafidy karazana artikla ihany ve nareo mahita sa mety daholo mihitsy misafidy izahay tena misafidy izay ohatra ny hoe nisy ny fanontaniana hoe misy ranomanitra ny vidiko dia nanamako dia tsy tiako dia aloha tonga dia tsorina hoe raha ranomanitra efa nisokatra dia tsy ekenay ohatrany ara-boajanahary tout naturellement zany ny parfum tsy mety am'le izy parfum mety fa tsy maintsy midy le izy ny antony am'le izy le rehefa misokatra ny parfum dia misy amin'le ahoana moa zany ny ahatonga ny parfum ouvant le ohatra hoe sendra hoe double cadeau ohatra hoe nahazo roa satria anniversaire dia hoe nyray zany tonga dia aleo ohatra zay ngamba navelako ny service commercial ny tena hoe tondra za zao anatin'ny kitapoko sakodoko manana bosy kely manana bosy be fa misy hoe cadeau le izy dia somary manahirana satria hoe sarotra aderadera le sarotra ihany koa manko ny anteny hoe mahazo cadeau misy karazana raha mandra manahirana fekibotra manahirana akazo io tena aloko tsony hoe zay moa tsy tato amin'ny aronavo anao fa naheno tantarany deuxième bureau ny vidian'ny vehivavy lobaka dia za tsy tena hoe amin'arona moramora kokoa ny fanaovana zay tsy izay ny tanjona hoe nitsangananay ngambany fa dia miesaka zany manome fahafapoany rehetra tsy tomombana hoe tsisy tonga lafatra ny anina fa hiteny hoe mba miesaka izay mba manome fahafapoany tena ny be sy ny maro zany Céline Dion raha mampalahelo ny amin'izao katao fotsiny reny Britney Spears moa zany efa somary mainsa ihany izy zay ny ilana hoe ao anatin'ny zavatra mitranga rehetra zany dia mba hamoramora ny fiainan'ny olona lokany namanteo na mino contact dia averika any le contact efa meko tamin'ny farany le izy misy zany ny zavatra tsotra indrindra moa zany dia miditra amin'ny Google Play dia mitady hoe Arona zay ny voalohany satria ny tena service-na messagerie anay rapide indrindra dia ny ao anatin'ny application fa misy koa ny tambazotra hafa ohatra ny amin'ny Facebook zay misy dia averiko le anarana hoe HAAR dia O indroa dia N dia A dia H zay ny tadiavana Arona dia misy ny laharana koa zay afaka etsonareo ny conseil client anay le la 034 28 041 41 dia no ny abetsahan'ny olona izay mikontakta anay dia tena somary voaterina nampilinina anankiray izahay ka raha sanatry ohatra ny hoe totitra ny 034 28 041 41 dia afaka miantso koa nareo ny 034 25 041 41 dia nay moa zany tena miezaka hoe tsy hoe mamaly fotsiny fa tena mba miezaka manome vahaolana 34 28 dia 34 25 zay mihitsiny ny karazana vahaolana intermédiaire zay ohatrany hoe sarotra moa ny teny hoe andao ampiana ohatra nahako zany zao aloha resaka boky aloha anankiray misy lalana hafa no alena iny satria dia manana boky tena omba tsy amiko fa mitononako zay raha aloha anankiray afaka varotana soma tsara ny boky dia apetraka ao mazava tsara hoe misy kategoria maromaro satria misy izy ohatra zao hoe tena beda be ohatra zao hoe pour adulte aloha livre pour adulte dia fa adulte eny izany hoe tsy adulte be satria manjary manikizy mandray niny eo pour adulte ohatra ny ekenay fa ny livre pour adulte sextoy
efa nampiasaina iny voaka mivavanao le izy ahoana efa nampiasaina indray mbava le izy bande dessinée ny tena nikadratraka ty le izy tao anaty tiroara boky natonkalo anoatra zany fa reny so de asony hafa manko mety tsy ilainao tsony resa fa mety asoan'olo ka fa de eo fotsiny hoe nividina apetraka ao ve mirary de hoe misy fifananana masina mpivarotra ndraindray ma tsy mahavatra le olona ndraindray tsy mahavatra zany de misy karazana fandiovana ihany ve satria ohatra ny fanao kiraro zao ohatra de hita le rony manasa malhonnête tekely ao anatin'le izy ndraindray izy mividy zava-tsy no vaovao de lotoloto zay kosa aloha ninina ahitana varotanao oka ohatra hoe mba ho sérieux zany mba ajaina le mpividy satria raha ohatra hoe boky efa miraikitra ohatra mba sérieux de honnête zay de mba zolona miraikitra fa nidiraketiko le izy de misotra le tsy reo zay napiditra ohatra hoe efa napiditra article atao aminay de somary itena hoe somary lavalava le procédure na mampiditra le article satria ohatra hoe mila fenona mazava tsara hoe inona ny information utile ao amin'ny misy lavaka ve le izy misy efa misy tataka kely ve le izy le batterie an'le telefônina ve efa tsy de mandeha tsara tsony de aloha mitsotra de ny voalohany hoe misy efa misy tsitomombana kely izy de raha maresy lahatra an'le mpividy le vidina de zay ny zavatra tsara fa le sanatria kory ny hoe andefa mitaka de ho tononona hoe tia ny vehivavy manjandrindrika ambony tany nefa rehefa tonga efa mandefa rivotra zay alohantsika zany hoe mba entre mba mifanaja daholo na matiana na olotsotra zany hoe mba tononona tsara daholo inona ny mety fifampitaizana koa moa tsina satria nareo recycler morale ny olona koa nareo satria tianareo troko de taizany le fifiry le andiny fafiry koa mena le banty de otorana mifafiry le tsy le hoe tena tsy voaresaka zany vola borsa sy ny sisy ao ny teny farany ary amin'ny ahafahan'ny olona miditra ny fomba ny teny farana de be mbola ho tenena fa alonga manao hisaotra an'ireo olona tena efa manjatona zay nanoratra anarana tamin'ny application efa nisy any message na lefa nay taminareo fa tsy hainy tsy hisaotra anareo fa rehefa manao zavatra moa de mananteny hoe andeha le izy fa aloha tsorina hoe tena mihoatra no fanantenanay zany ny inscription hoe hitanay sy ny zavatra napetraky ny olona am'izao fa tena makasitraka anareo tompoko zay angamba hoe aloha mijanona misy heriny ane ty fandarany ty tena tsy mahavitatra taona le paiso eny le izy moa zany mety ho atao compote ngamba aloha ny efa rany aloha de mety satria nde ho tazana manta le izy misy miteny hoe le paiso makorela zany paiso fototra le izy fa tsy le any am'le lakena ihany ny vanille ndray de variny Nicolas satria rehefa mivelatra le voninkazo ao anareo rehetra izay manana vanille ohatranako sao de mahay manao ny fécondation ny vanille mila fotoana ny tena mety tsy matotra le izy de raha vao tsy voateny le ria de malazo le izy tsy vita le fécondation ny fécondation atao amin'ny vanille de pornographie végétale zany tsisy fafinaretana azo io akory fa saingy zavatra tena mety ary ny zavatra nahavariana tamin'ny fandarana anankiray izay nitranga tamin'ny tele de ity misy trondro ity any anaty ranomasina any kay rehefa hanao firaisana amin'ny vaviny izy de alefany ny fitaovam-pananana lasa de hoy izy ahoana raha ohatra ka variana ka tsy tafody tena trondro tena miexiste mihitsy zany mitsoka eo amin'ny vatany eo le izy de ohatra ny concombre kely mandeha vlibliblibliblib de mitady le vavy ery fa le izy fa le izy farano de faranana zany dia mbola mangataka hevitra aminareo ihany zay manana hevitra hoe atao ahoana ny manala le champignon amin'ny coco masombitsy le champignon fotsifotsy mbola 1 minute toy inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miarinao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honorata, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy mialona zafy rehefa izy tsy manasa olona alasinainy taratana lavilaka misy moasa fotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zelony fa tianareo foana nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorti doux mahasana ny tontolo mpiainanao Orange vaovao be andraminy Gino icy zay zava-pisotro manana hetaheta vita avy amin'ny dité natural. Aruna, téléchargeable sur Google Play, acheté et vendez comme jamais auparavant. Vous avez un projet qui peut faire bouger les choses? N'attendez plus.
Soumettez votre candidature sur startupper.totalenergie.com.